alone in this world. There is sound with God so long. Oh, let the ancient words involve. Words of life, words of hope, give us strength, help us cope. Imagine it's on the time I can't keep on moving. Tunjekani rande simetu kalita fakaki pamoja. Wala usawat tau. Kitiran sesuatu yang wala jauh sifat. Wala usawat tau. Fata sua fini setuka. Fata fe fakisa. Wala usawat tau. Napa mulula relo. Napa mulula irigirnya relo. Wala usawat tau sah. Mulas não é tal, e tu realidade. Mulas não igualam, para o levantar que já sei. Se eu me louco, livre bali. Para finir o macho, mas o milente. Vai descer não, acha que o milu. Debatendo na sala, de lá de tudo. Oh, nothing in my feet, I say, no, Changing me as I do. You have come with all the hearts. Oh, let the ancient words Hallelujah. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany manona ny fitanan'ny tompo amintsika mianakavy indray amin'ny androany ity ary faly dia faly indray fiaraka aminareo. Ato anatin'ny fotoam-bavaka isika dia raha anao amin'ny akira jiona andramaka izaho isika rehetra izay ny anatin'ny tokantrano any dia faly be mihitsy izay mana miaraka aminareo androany mandroso ao an-tokantranonareo ary manonona ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra anapaka feno ao anatin'izany tokantranontsika rehetrarehetra izany. Faly miaraka aminareo indray izay androany. Raha hivavaka izahay dia hivavaka ihany koa ianareo ary faly izay mahita anareo satria mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra ianareo manao hoe aza manadino ny fiarahantsika mivavaka. Tonga eto indray nareo hiara hivavaka aminay, izahay koa hiara hivavaka aminareo. Ny zava-dehibe dia itsika samy tonga eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tsika tsirairay avy samy mitondra ny tenantsika eo amin'ny Jesosy ry havana no zava-dehibe androany. Ninona zavatra mety lalovanao amin'izao fotoana izao mety mandalo ady ianao mety tahin'Andriamanitra be ianao fa ny zava-dehibe aminao androany dia tonga eo anatrehan'i Jesosy ianao. Na amin'ny fifaliana be no ahatongavanao eo na mety amin'ny fitarainana no ahatongavantsika eo dia tsy mampaninana an'Andriamanitra izany. Fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra dia mahita olona iray mitady azy. Ary raha ny ten'Andriamanitra antsoe amin'ny andro fahoriana dia hamaly anareo dia tena eo Andriamanitra. Maika moa fampidiran'Andriamanitra tsika dia tena eo izy ry havana. Tianao Jesosy ary novelomintsika rehetrarehetra tamin'ny herinandro iny no tahiny ny fiainantsika. Namboariny tamin'izay nety mihitsy ny fiainantsika dia ndretindray tsika tafahoana soamatsara. Halleluja. Tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Afaka tsika dia hisaotra an'Andriamanitra isika satria fahasoavan'Andriamanitra izao mbola hijorontsika eto androany izao ry havana. Tsy nisy avy amintsika izao na avy amin'ny olombelona. Tsy nisy fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny fahavelomantsika androany, fofinaina nomenantsika, ny hery sy ny tanjaka. Ahafahantsika mbola mangetaheta izany hoe dia hivavaka izany. Amin'izao andro sarotra sy manahirana izao, mbola manana hetaheta hivavaka tsika dia fataro fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany.
vavakantsika amin'izao fotoana izao ndotsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany rehetra izay nataony tamintsika tsirairay avy. Misaotranao zay Jehovah'Andriamanitra fa tonga eto amin'izao fotoana izao. Misaotranao zay Jesosy fa no tahinao iny ny fiainanay, fitahiana avy aminao avokoa na ny fofonaina na ny tery sy tanjaka, na izay mbola afaka miteny afaka mihetsika Andriamanitra. Tananay afaka misandratra, ny tongotray afaka mandohalika Jehovah'Andriamanitra, afaka mandeha, afaka mamindra, afaka misaina tsara ny sainay Jesosy, afaka mitepy tsara ny fonay Andriamanitra, mihodina tsara ny taovanay rehetra Jehovah'Andriamanitra. Zany rehetra zany no entinay eto anatrehanao androany, itenenanay aminao hoe misaotra Andriamanitra. Raha ny teny Davida manao hoe misaotra Jehovah ny fanahiko azy rehetra ato anatiko dia misaotra ny anarany masina. Androany ihany koa zay dia te hibaiko ny anatinay rehetra mihitsy isaotranao Andriamanitra. Tianay ho baikoina ny vavononay isaotranao, tianay ho baikoina ny sainay, ny ranay, ny lalan-dranay, ny aminay manontolo, ny taovanay rehetra isaotranao androany, satria Andriamanitra tsy nisy avy tamin'izaniza fa tsy avy aminao rery ihany no mbola maty izao ny fiainanay saray ihany. No tehirizinao anay ny fahasalamana na dia nofo malemy azy zay Andriamanitra, nofo malemy mora potika nge zay rehetra Jesosy, tahaka ny tanimanga tokoa zay eo anatrehanao, vovoka sy tanimanga Jesosy, vao menjera dia potika, ary raha menjera indray mandeha fotsiny zay dia efa maty Jesosy. Atahoranao faty foana zay isan'andro isan'andro, ny zavatra rehetra lalovanay atahoranao faty foana zay Jesosy. Raha taitra tampoka zay dia atahoranao faty, raha nony zay atahoranao faty, menjery zay atahoranao faty Jesosy. Ny zavatra rehetra manodidina anay dia miatreka amin'ny fahafatesana avokoa, satria zay malemy, satria zay nofo, satria zay mora potika Jesosy malalo. Zavatra faran'izay kely dia afaka mahafaty anay rehetra, zavatra maranitra farak'izay kely dia afaka tena mahafaty anay, aretina farak'izay kely dia afaka mahafaty ny nofonay. Fa misaotranao zay Jehovah, fa ny nofonay mihitsy no tehirizinao, narovanao na dia malemy azy dia noporofonao fa zahay malemy, fa ianao Andriamanitra mahery. No fa nofefenao tahaka ny nofefenao vy enge ny nofonay, nofefenao ny tananao mahery ny nofonay, dia tsy tonga taminay ny aretina sy ny fahafatesana, tsy niatra taminay ny loza Andriamanitra, tsy niatra taminay ny zava-maranitra sy ny famonoana, tsy niatra taminay ny etraketraka rehetra tokony nahafaty anay, satria Jehovah Andriamanitra na dia nofo azay ny Andriamanitra kosa dia Andriamanitra fanahy, afaka miaro ny any anatinay rehetrarehetra, miaro hatramin'ny lalan-drany farak'izay madinika indrindra, ka mahatonga anay mbola velonay tahaka n'izao Jehovah Andriamanitra. Filifily ny olona hitanay nirijariza sy nandeha natanjaka tamin'ny herinandro Jesosy eo, fa ankehitriny zan'olo zany marary, ankehitriny zan'olo zany ambavahoana ny fahafatesana Jehovah Andriamanitra, satria voakitika ny nofony. Fa zahay ndreto zahay mbola tonga eto androany, move tsy fahasoavana avy aminao zany, move Andriamanitra tsy herin'ny tananao mahery zany, move Andriamanitra tsy hainao miasa tao anatin'izany, ka mahatonga anay mbola tonga eto androany, velonay na isaotranao. Halleluja Jehovah, misaotranao zahay. Ekeko fa betsaka ny olona matanjaka amin'izao fotoana izao, miriariany amin'izao tontolo izao any, tsy mahatsiaro anao akory, tsy mahatsiaro isaotranao akory ny amin'ny fahasoavana nomena ho an'izy ireny Jehovah. Fa zay kosa tonga eto androany mahatsiaro, fa no tahinao manokana, voninahitra ho anao. Tonga eto Jesosy androany hitady ny tavanao, zany no tongavanay rehetrarehetra eto androany Andriamanitra, satria fantatray fa ao aminao no misy ny vahaolana, ao aminao no misy ny fanasitranana, ao aminao Andriamanitra no misy ny hevitra rehetra tafavoaka ny fiainanay, fa indrindra Jesosy, ao aminao no misy ny teny fiainana mandrakizay, ao aminao no ahafahanay tonga alen-danitra, ao aminao no ahafahanay mahita aminao, ao aminao no ahafahanay manana fanantenana amin'ny fiainana Jehovah Andriamanitra. Zany no ahatongavanay eto androany Jesosy, mideranao ny fananay, maniranao ny ao anatinay rehetra androany, mangetaeta aminao Jesosy ny fonay, mangetaeta aminao Jesosy ny fananay, maniry anao ny anatinay, maniry anao Jesosy ny sainay, ny fonay, ny fananay rehetra Jehovah Andriamanitra. Ndeto zay tonga eto hitady anao, hitady ny tavanao zay, hitady ny fanatrehanao zay Andriamanitra, hitady anao zay Jesosy, ataovy mahita anao zay androany, fa matiantoko zay raha tsy mahita anao, matiantoko zay Andriamanitra raha tsy eto ianao. Tahaka ny andro veromaina fotsiny ihany Jesosy nahatongavanay eto, raha tsy tonga manatrika anay eto ianao androany. Fa Jehovah Andriamanitra,
tario reto mpanomponao tantano mpanomponao ataovy mahita nitavanao zay Andriamanitra ao anaty ity fotoana mavaka ity ataovy mahita lalaki voany fa indrindrindrindra ataovy mahita Jesosy ny lalana makany an-danitra zay ao anatin'izao fotoana mavaka izao voninahitra ny eo anao Andriamanitra ray voninahitra ny eo anao Jehovah Andriamanitra misaotra Jesosy haleluya amen. Ataontsika izany hoe mitady anao Jesosy mitady anao ao ny tompontiako mitady anao zanakaonany anao ity zanakaonany kakaleo ny fahotana ny atalana ka maniry ny fahafahana tombo mitady anao awe mitady anao ao ny tompontiako mitady anao ty zanakaonany ity zanakaonany amen Jesosy ny atalana ka maniry ny fahafahana tombo mitady anao mitady anao Jesosy Amareço faz a Amareço faz a lavina Fazia na cureta Fui conosco me sveta tudo Mitade não Amareço faz a lavina Fazia na cureta Fui conosco me sveta tudo Mitade não Aleluia Siareta minta sabendo que estamos fuzileitada na demanda também Titi não sei se muda de maco Anche tire fananene naku Isani vida Tatabaku na wanu vayu Nubahuza Mikadya na wamu Titi não já tanta zema kukasocha Anche tire fananene naku Isani vida Tatabaku na wanu vayu Nubahuza Mikadya na wamu Let's get it, Amareço faz a lavina Aleluia Fani fai na cureta Fui quando te visita tudo Mitade não Jesus Amareço faz a lavina Fani fai na cureta Fui quando te visita tudo Mitade não Mitade não Jesus Amareço faz a lavina Fani fai na cureta Fui quando te visita tudo Mitade não Jesus Amareço faz a lavina Fani fai na cureta Fui quando te visita tudo Mitade não
Amen, Jesus. Fantatray Jesosy fa ny zava-dehibe aminao dia nitady anao izay. Ondrina ny izay Jesosy many. Fa nampiavaka an'ireo olona rehetrarehetra izay nahita anao ireo, nahita fahasoavana tao aminao ireo, dia satria ireo nitady anao. Satria ireo Jesosy nitady anao, dia nahita anao ireo dia niavaka. Fa tsy misy marina na dia iray aza hoy ny teninao Andriamanitra. Ianao rery ny marina Jesosy. Araka ny teninao milaza fa amin'ny vehivavy arivo tsy misy marina na dia iray aza. Amin'ny lehilahy arivo iray ny marina teninao. Fa misaotra anao zahay fa ianao ilay marina. Nijery anay tsy marina. O Jesosy malalo. Mbola nitoy homany teny foana zahay. Nitoy ondry many. Teny ivelany vala tsy nisy mpiaro teny foana zay raha tsy teo ianao. So ihany zay fa olona nany fa nitady anao. Nangetahetanao Andriamanitra. Nilanao Andriamanitra. Ary misaotra anao zay tamin'ny zavatra rehetra tonga teo aminay na fanay. Hitadiavanay anao Jesosy. Sanatria aminay ny anometsiny anao. Raha misy olona eto manana olana. Raha manana ady. Sanatria aminay ny anometsiny anao Andriamanitra. Fa isoranay anao reny zavatra rehetra reny satria reny engeny mitady mazaka ny fitiavanao Jehova. Nisy tomanao anay ho tonga mambalanao. Nataonao ahoana ny nafana nahitanay raha tsy nisy zavatra nisotomanao anay Andriamanitra. Izany mahatonga anay misaotra anao foana. Misaotra anao isanandro. Androana izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao izay Jesosy. Atolotray anao ny fonay. Fantatray fa izany ny tadiavinao. Ary mampiazakazaka anao mihitsy ny mandray an'izany fonay izany satria anao rehefa nilaza Andriamanitra hoe atolory any fonao. Dia raha izany no atolotray anao androany dia hiazaka zanao mihitsy ny mandray an'izany. Sokafanay ho anao ny fonay Jesosy amin'izao fotoana izao atolotray anao. Maloto izy io Jesosy, tsy mendrika izy io Jesosy, eo mora miova. Fa androany Andriamanitra. Amboary araka izay tianao zahay. Ianao ny tompo sy mpamonjy anay. Ianao ny mpanjaka anay. Avelana hiditra ny anaty lala ny fona ihany ianao. Anamboatra Jesosy ihany. Mety misy aminay eto Andriamanitra. Mangetahetanao sy mitady anao ihany. Rehefa ao anatin'ny olana mahaporotra Jesosy. Ka araka ny toro-teninay tamin'ny alina fa nikapoka ny vatolampy ihany ny mahamaika anay. Fa ndraindray tsy mahaliana anay ny miresaka aminao. Ndraindray tsy mahaliana anay izany tena mifantoka sy mianoka eo anoloanao isanandro izany. Amboary izay Andriamanitra. Amboary ny fonay Jesosy io. Dia feo izay Andriamanitra. Fa izay teo mpanompo mahatoky eo anatrehanao. Dia anao ny sitraponao izay Jesosy. Dia anao izay mety aminao izay. Dia anao izay mahafaly anao izay Andriamanitra. Fa raha misy ny voalohany indrindra manao izay tsy mahafaly anao sy mampalahelo anao dia ny fonay. Androany Jesosy malala. Amboary ny fonay Andriamanitra. Amen na Jesosy. Taontsika rehetra androany araka hira ravana. Anamboatra ny fontsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Halleluja. Ataontsika amin'ny fontsika rehetra izany izany amboary ny foko. Ataontsika amin'ny fontsika rehetra izany izany androany amboary ny foko Jesosy. Tsika rehetra mihitsy androany. Araka anao an'izany izany amin'ny fontsika. Kuna maloto sy amboary ny Jesosy. Halleluja. Amboary Jesosy ny foko. Amboary fambolam-balo. Amboary Jesosy. Amboary Jesosy ratsana itsy. Amboary Jesosy ny foko. Amboary Jesosy ny foko. Amboary fateo fanompo. Amboary fateo fanompo. Amboary
Amen. Jesosy malalo. Indray Andriamanitra sahirana ny avana malala mitondra ny fiainantsika. Sahiran'Andriamanitra satria Andriamanitra te hiasa eo amin'ny fiainantsika. Fa tsika tsy mamela n'Andriamanitra hiasa mihitsy. Tazomintsika ihany io fiainantsika io. Tazomintsika ihany io fontsika io tsy ametintsika n'Andriamanitra mihitsy io. Nefa tsika te ahita n'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika. Ozy izy le hira anankiray izay hoe te handray valim-bavaka nefa tsy mahafoy. Andriamanitra ny avana malala. Tena nohatra antsika tahaka ny tanimboly, tahaka ny voaloboka maniry eny amin'ny tanimboly. Ka Andriamanitra raha hikarakara dia ny azo ny karakarainy. Matoa izy tafiditra tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Dia satria ny olona iny efa nanome ny fiainany ho an'i Jesosy. Satria ny olona iny efa namela malalaka an'i Jesosy mihitsy hoe Jesosy amidira. Fa omeko anao malalaka mihitsy ny amiko rehetrarehetra. Dia tsy sahirana intsony Andriamanitra satria efa anazy io. Tsy maka zavatr'olona intsony izy. Tsy mangalatra fananan'olona izy na fananany devoly no alainy. Fa tena anazy io. Dia hidirany an-tsehatra io. Dia karakarainy io. Ataony amin'izay mety io. Halleluja. Hoentiny ho any amin'ny tsara io.
Ary eo Andriamanitra no miteny manao hoe za mahalala ny hevitra everako anareo. Dia hevitra hitondra fiadanana hoy ny tenin'Andriamanitra fa tsy lozana ho finanao fina. Andriamanitra rehefa manana ny tany golobony izy dia ny karakaranyio ampamohan'io bebe kokoa ny tanjony fa tsy sanatria ny ahafaty an'io ry havana malala. Fa amboariny io dia karakarainy io, ratsanany io, ataony izay mety mba hahatonga an'io amoha bebe kokoa. Fa tsika indraindray tsy manaiky ry havana. Andao tsika androany mba hiteny amin'Andriamanitra hoe za Jesosy volavolao aho fa manaiky aho. Amboary aho Jesosy fa manaiky ahako. Atao fanananao aho. Fa za tsy te ho fanana ny devoly tsony. Fa atao fanananao. Amen. Samy manaiky volavolaign'Andriamanitra tanatin'ny teny ity. Asanato mihitsy ny tananao ny tenen'ny Jesosy eo. Fanananao aho fa tsy amin'ny devoly. Amen. Tani maganea eo an-tananao ianao no mpanefia ka Yesu ireo fako Avelao Andriamanitra hiditra hikarakara ny tangon'olona. Avelao Andriamanitra hiditra hikarakara ny fiainanao. Dia manjary izy ireo alalana izy. Fa amboariny amin'izay tiany ny fiainanao ry havana malala. Tani maganea eo an-tananao ianao no mpanefia ka Yesu ireo fako mangoty ireo vato mba ho tany tsarany ao. Latsika rehetra iananaiky amin'ny fo. Ekeko amin'ny fo ny fanamboaranao ahy Afiko e. efeko na dia marary fa teo tonga fanaka umebonina hitra ao amin'ny fanjakanao ahy. Alekenao. Leke amin'ny fitondran'Andriamanitra anao. Fa tsy maintsy mamiratra amin'ny fiafarany ry havana. Tsy mitondranao any amin'ny loza izy. Fa mitondrantsika ao any amin'ny fiadanany. Tany andeha Navelona ihany antsika e. enona Mampasoavan'Andriamanitra ny masinaotsika. tuzava Fanay masina ny mandrakitra. fanay masinao mandrakotra io no mampamiratra Vovotany andeha e. vovotany andeha navelona fa savinao no natuzava ny fanay masinao mandrakotra io no mampamiratra Ewatsika rehetra iara ira mafe. Ekeko amin'ny fo. ekeko amin'ny fo ny fanamboaranao ahy efeko na dia malary Amen, Jesosy. Fatao tonga fanaka e. tonga fanaka Umebonahitra. umebonina hitra Ao amin'ny fanjakanao ako. fanjakanao ahy. Haleluya. Ekeko tumbo. Ekeko amin'ny fo ny fanamboaranao ahy efeko na dia malary fa teo tonga fanaka umebonina hitra ao amin'ny fanjakanao ahy fa teo tonga fanaka umebonina hitra
amang ipansaganawa. Mateo tunafanaka umengulina hicha amang ipansaganawa. Atao fotoana mahavaka mihitsy izany amin'izao fotoana izao. Amin'ny mivavakantsika rehetrarehetra ny atokantrano. Raha tsapanao mihitsy hoe mbola tsy nanaiky namboarin'Andriamanitra ianao hatramin'izay. Andriamanitra efa te hitondra ny fiainanao. Andriamanitra efa te hitondra anao fa ianao mbola tsy nanaiky foana no entin'Andriamanitra. Androany diavana malala. Ekeo Andriamanitra hitondra anao teneno. Raha tonga eto ihany ianao dia atao fotoana mivavaka izany izaho Jesosy ho eto ny fiainako. Amboary Andriamanitra. Volavolao Andriamanitra. Volavolao Jesosy ty tany manganao ty. Feno fako, feno vato, feno fotaka. Fa manaiky ahy Jesosy ho volavolainao ahy. Amboary Andriamanitra. Fa tsy ela Andriamanitra rehafany. Tsy ela Andriamanitra. Tsy ela Andriamanitra mandray tanana ny fiainanao. Tsy ela Andriamanitra mitondra anao. Halleluja. Amen Jesosy. Fangihana ianao Jehova. Misy olona tena miandry valim-bavaka izany olo izany. Misy zavatra tena maty izy. Misy zavatra tena tonga farak'izay aingany eo amin'ny fiainany. Fa mahavaliana tsy mety tonga mihitsy ilay izy. Dia miteny foana ianao hoe fa aiza ihany ianao Andriamanitra. Aiza ianao Jesosy. Fa Jesosy eo ry havana. Tena eo Andriamanitra miandry antsika. Fa tsika indraindray isika tsy mety mamela malalaka an'Andriamanitra mihitsy hitondra ny fiainantsika. Rehefa ela ge afaka mety iva ihany io zavatra io fa sady miandry ela ianao no sady tsy tonga tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra koa ianao. Dia mety ho faty antoka ho anao ihany izany. Fa androany ry havana atolory an'i Jesosy ny fonao io. Atolory an'i Jesosy mihitsy io fiainanao io. Ataovy tany manga eo anoloana io. Aza mandazy lazain'Andriamanitra sy ny sitrapony ianao. Fa izany no mbola volana ianao. Inona moa ny mbola volan'Andriamanitra antsika io havana? Tsy ny teny ny vena mbola volana antsika. Tsy ny sitrapony vena anamboarana ny fiainantsika ry havana malala. Tsy manana zavatra hafa fa tsy ny tenin'izy anamboarana ny fiainantsika tsirairay avy. Fa nataonao androany avozy ny fanoloran-tenanao. Antsika rehetra androany samy anao ny fanoloran-tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Samy miteny amin'ny Jesosy ianao raha tonga eto androany hoe Jesosy malala hoe ty tonga eto. Halleluja. Raha iso Jesosy atolotra anao ny tenako. Atolotra anao ny fiainako rehetra. Atolotra anao ny voko Andriamanitra. Manenina tamin'izay rehetra nandavako anao hatramin'izay Jesosy fa manomboka androany anao ny fiainako Andriamanitra. Halleluja. Taontsika izany ry izany androany raha iso Jesosy. Taontsika mifotsika rehetra. Amen Jesosy. No
Mulanianjia Desila Jaufa Veterantiana Nadenya Vuna Yareta Nala Kasensa Nasisue Sugu Nanidu Nanifu You are the coolest out to Lisa. Minang kafara sisay isura kute. Afuju yani kyu. Sao tumbuha familia na buha. Aminawiani Nutena Fenana Fawiza Pumanja Kaliva Nutapaku Let's now Mulanianjia Enta falanza di tantire che non sono di tia di noi. La di donna te ne ha sorcia sau. La di donna te ogni figlia sau. E si va a tu mi domare. Ma giù andrai su a Gesù. Hallelujah. Anisan'ny zavatra mandreraka ngery afan'izany isan'andro ianao dia mamoy fo, te hamono tena. Mahavariana mahita andren'olo ireny hoe isan'andro miteny foana hoe te hamono tena, te ho faty aho. Zany ve ry havana tsy handreraka? Mandreraka saina, mandreraka fo zany. Ary za mino fa tsika rehetrarehetra efa samy aina n'izany daholo. Tamintsika mbola tsy nanana an' Jesosy tsy maintsy nisy zavatra tao nitenena antsika hoe za te ho faty, aleoko maty, tsy mety amiko intsony ty fiainako ty. Fa mahavariana rehefa nandray an' Jesosy tsika dia lasa ozy indray tsika hoe misaotra Andriamanitra ny amin'ny fiainana nomena ho ahy. Misaotra na dia mafy aza ozy tsika hoe misaotra Jesosy fa mahasoa anahy reny. Halleluja. Zany ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy ry havana. Tsy efa leo an'ity zao tontolo zao ty ve tsika? Ity zao tontolo zao mandreraka saina, mandreraka aina, mandreraka fo dia havana malala. Dao tsika natona an'Andriamanitra, dao tsika natona an' Jesosy, andao tsika andrany teny Jesosy malalo ampio Andriamanitra. Eto an-tany mahasasatra tsika, eto an-tany mamizana ny misy atsika, feno zavatra mampienjery eto ry havana. Fa mila an'Andriamanitra tsika hanohana atsika isan'andro isan'andro. Ary fotoana izao itenenantsika foana satria ao anatin'ny iray mity maso dia afaka miverin-dalana ny olona. Anatin'ny iray mity maso dia afaka very ny olona, afaka tsy mankadidy an'Andriamanitra intsony ny olona. Fa mila an'Andriamanitra tsika hanohana. Dao tsika andrano mba hiteny Jesosy io, tohano ahy Andriamanitra, tohano amin'ny herinao ahy, tohano ahy Jesosy fa mora reraka ahy. Eto an-tany manasatra isan'andro eto misy zavatra mamizana foana. Fa andao tsika hangataka amin'Andriamanitra ry havana malala. Samy mitenitsika androany eto anatin'ity fotoam-bavaka ity Jesosy hoe tohano indray ahy ny herinandro. Ny latsinainiko sy ny talatako sy ny larobiako sy ny lakamisiko ny zomahako Jesosy tohano ahy. Vao mitady anao foana anaro ahy, bitsio ahy, teneno ahy. Aza velanao hivoaka ny vala, aza velanao anao foana Andriamanitra fa tazony amin'ny sandronao mahery ahy. Fa very ara lavitra anao. Halleluja.
Fatsika nao an'izany fotsika rehetra androany. Hoe Jesosy eo tohany mafia Andriamanitra amen. Tatsika fotsika rehetra mihitsy zany amin'izao fotoana izao. Halleluia. Samy mangataka an' Jesosy anohana azy. Tenena misy anao tahaka ny tezolina io eto andro mafia Jesosy be zavatra mety mahapotraka amin'ny herinandro vaovao. Lazanao fady solalana Defenao tonga nitia Tanao ni usufudanta Kanefa tumpu Udiuvina Falafuna Defenao tonga pitaka Ayaw fate na vilina Kanefa tumpu Diuvina Sigareta ina mafetuano mafia Diuvano mafia Matiu balalana Matiu Tapanoni fatezeraku Defenao tunga mifalia Aina fasai kamatia Kanefa tumpu Nuvedumina Sapunilai sejanaka Bangkanai masa Pamilifanay masina Studian surmane Tunggian sunibay Panuban panuta Panubani panuta Ibegata Sigareta ina mafi Tuan mafia Mati Valana Mati você mandala Nama finifita fana Biatanku Sai sisana aku Nuaze surinaku Tuan mafia Mafia Matiu balalana Mati Balalana Mati você mandala Nama pencinta pada Nama finifita fana Biatanku
Jesosy malalo. Misy fotoantsika raha valamalala rehefa manoloana zavatra anankiray isika. Misy ady lalovana na misy zavatra lalovantsika eto amin'ity tany ity dia ohatran'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo mihitsy isika. Misy fotoana Davida rehefa mandalo ady dia tena tsy misy ninninona sady tsy misy nizanizy fa fitiavana an'Andriamanitra sisany tao am-pony. Izay sisany nananany dia ny zavatra tena nielany lavitra. Hoy Davida manao hoe Jehova aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Rehefa mbola manana ny fanamasina isika dia ninninona fiainantsika naiza tena namisy antsika. Na any anaty zotsika na anaty aram-banitsika na eny am-pendrasan'ondrotsika izay toerana rehetra misy antsika rehefa mbola misy ny fanamasina dia milamina ny sain'i Davida. Ozy Davida hoe mbola ato anaty fotsiny ve? Tsapaina ny maripana, tsapaina ny température. Mbola ao ve Jehova? Halleluja. Mbola mipetraka tsara ve fitiavako an'Andriamanitra? Fa rehefa izay no anatin'ny Davida ny avako dia milamina izy. Totrany tsy mampaninina azy. Na hoaiza izy na hoaiza. Ninona ataony na inona. Ohatry ny mety eny foana. Manana toky satria mbola tsapany mbola izay Andriamanitra fa mbola ao. Za koa androany te hiteny aminao rehefa mbola ao aminao fotsiny Andriamanitra, rehefa mbola ao anatinao fotsiny hoe zany tsy hiverin-dalana, za ity an'Andriamanitra, tsapao foana fotsiny ny maripananao. Raha manoloana ady ianao aza midodidody mitady vaholana aloha fa ny maripananao amin'ny Jehova aloha tsapaina. Manahoana ny fitiavanao an'Andriamanitra? Manahoana zao ny fanomponao? Aiza hoaiza ny fonao? Mbola ao tsara be ianao. Fa rehefa renao fa mbola tena io Andriamanitra tena mafana ianao, aza matahotra ry afana. Aza matahotra. Fa ny hafanam-pontsika izany no iainantsika ary izany mampandraisantsika. Tsy ny ady ny mampiemitra. Raha ny ady ny mampiemitra dia hiverina ianao dia hiemitra, dia hiverina ianao dia hiemitra satria ny ady misy foana. Fa ny ady tsy natao hampiemitra ireny, fa natao hamola volanantsika. Falibeany olotra nareo an'ity ity androany, ampahery antsika rehetra rehetra ity hoe aza ny ady natao mampiemitra antsika ry hafa, fa jereo Andriamanitra fa izy Sani mahery manompo an'Andriamanitra amin'ny faherezana. Semandraho navany fiainanao, raha ho tiatraka ny fosana ketraka ny fosy tenay, andradrao le fanianjanao, Andriamanitra mbola vonona mpiarina. Semandraho navany fiainanao,
Mila uketragany fosy fanay Andrandramo lefa niamsanao Andriamanitra mbola volonao piarina Raza iaty foana Izay ady foana loha mpienotra Tadidio Manifiamorana tsy masitrany Tsy masitrany Ka izao ka utunumbavaka we rayo utangeraka neni sitrapuna Eva fantany mazanao kaneneni mazanao na de bulatsi azonao azany valibavake urimi valibavaka Izy andawanao Mianao ihany mba tinidretra ny faharetana Tinidretra ny faharetana Efa faneneny mahazo anao Na dia mbola tsy azonao akory ny valibavaka Matoky vizany tsy andao anao Fa ianao mba tinidretra ny faharetana Raza iaty foana Izay ady foana no ampienotra Tadidio Fiamorana tsy masitrany Fa izao no ka utunumbavaka we Rayo utangeraka neny fisakona Kade maereza Kadi maereza nao Fa izy tsy andao na fuyanao akory Tanoma fiariza ianananao Mba tsy hisy agany satrokony nahitrao Kadi maereza nao Fa izy tsy andao na fuyanao akory Tanoma fiariza ianananao Mba tsy hisy agany satrokony nahitrao Raza iaty foana Izay ady foana no ampienotra Ka tsy fa ny fiamorana tsy masitrany Fa izao no ka utunumbavaka we Rayo utangeraka neny sitrapona Amen. Maro amin'izany diavana. Raha ny ady foana ny ampienotra dia tsy sitrak'Andriamanitra. Ianao mandalo ady, sitrak'Andriamanitra ny hamoaka antsika ao anatin'ny ady. Ary Andriamanitra dia manana lalana hivoahantsika ao anatin'ny ady. Fa raha ny ady no emorantsika dia tsy sitrak'Andriamanitra indray ny fiamorantsika. Ary mahatonga antsika mety ho resy ny ady ny fiamorana. Izany mahatonga antsika mba handroso foana angentsika. Aleluia. Sanatria amintsika izany emotra izany. Sanatria amintsika ravana izany hiala amin'Andriamanitra izany. Mba hireza foantsika rehetrarehetra. Tohizo foana ny lalanao. Aza velanao hisy haka ny satroboninahitra efa ny andohanao edy. Fa ny ady te hakan'io. Fa ny fitahiana sy ny fisaratana koa mbola te hisabotra an'io koa. Dia mila mitandriny tsika rehetrarehetra. Mila mitandriny tsika ravana. Fa mampitsiriritra ny devoly loatra ny satroboninahitra eny andohan'ny olona. Amin'ny fotoana ny olona anankiray ametrahan'Andriamanitra satroboninahitra eny andohany eny. Dia eo ny devoly vao tena manomboka vao maika mijery akaiky an'iny olona iny. Ary mitady ny fomba rehetra nalanany ny satroboninahitra eny andoha iny. Fa tsika androany Andriamanitra ny hitahirany satroboninahitra eny andohanao.
Satsika ny Andriamanitra ny hitahiry ny vola makarenanao tsy ho lasa ny fahavalona, hitahiry ny fanananao. Reny afaka misy kalalao eto, misy mpangalatra eto, misy mpandroba eto. Afaka olany reny, afaka tsy tatapoka reny. Fa zany androany iteny fa Andriamanitra ny hitahiry ny satroboninahitra. Haleluia. Zay efa enandohana eny. Haleluia. Misaotranao zay Jesosy. Miteranao zay Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity mankalaza ny voninahitra zay. Araka izany mihitsy Jesosy tehirizo eo amin'ny tohana eo ny satroboninahitra Andriamanitra. Fa tiany devolina lalàna eny indry mitsakitsana eny ambanin'ny tongony any indra miany aty andohanay Andriamanitra. Satria fandresena ho azy ny fialana eny aty andohanay ka hitsana eo ambanin'ny faladiana eo masonao mihitsy Andriamanitra. Ka tsy zakany any ahitan'izany Jesosy. Androany zay mangataka mihitsy ny tehirizanao anay tsirairay avy. Ny hafanamponay aza avelanao hiala. Zay Jesosy tsy hivavaka ho an'ny zavatra ety aminay androany na hivavaka ho an'ny fanananay na ny zavatra hafa Jehovah Andriamanitra. Fa hivavaka izay androany hitehirizanao ny fananay, hitehirizanao ny fonay ho tianao mandra-piavinao eny amin'ny raha any lanitra. Fa zany ny zavatra andrasanao Jesosy. Zany ny zavatra takinao rehefa tonga ianao. Aiza ny fanaovan-jiro, aiza ny solika, aiza Andriamanitra, aiza ny finoana ho ianao Jesosy io. Zany takinao aminay zany. Zany tsy tia hiala ty anatinay. Ny hafanam-po Andriamanitra velomo foana ny fonay. Hafanao foana ny fonay ho tianao. Haleluia. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao rery ihany. Hatramin'ny taloha indrindra teo mandrakizay Jesosy. Misaotra anao amin'ny fiderana izay nasanatra itety Jesosy ihany. Ianao rery ihany nomenay voninahitra ny raha rehetra izay nataonay itety nampahery anay Jesosy malala na manginao anay tsirairay. Tanaty-tokantrano tany naloranay tenanay sy ny fonay ho anao Jesosy eo. Isaoranay anao Andriamanitra izay rehetra vitanay teto androany. Petraka aminao toy ny fotoana rehetra voninahitra ny anaranao rery ihany Jesosy. Haleluia. Misandratany amin'ny avo indrindra ianao. Misaotra Andriamanitra. Amen. Zay ny fotoana antsika teto androany. Ataontsika tiritiary hamaranantsika ny fotoana hira mahafinaritra be ty nataontsika tao anaty commencement foana hatramin'ny maraina hifalitsika amin'Andriamanitra hanafanantsika ny fotsika ao amin'ny Jesosy zany iry zany androany aza vela ho faty ny afonao fa reheto isan'andro ho an'Andriamanitra. Afanana viany an-danitra io. Amen Jesosy. Afanana vaovao. Sami manafana ny fony. Amen. Ety ampamanarana ny fotoana dia tenene Jesosy mafanafana ny ao anatiko ao. Amen. Mafanafana ny afanana Ianao anatin'izany hafanana hoentin'ny fanay masina izany.
Androane fanana mamao manena aso anao. Hewale! Kami tena na demanda. Kami fanana tubo. Hallelujah, Jesus Son. Wilaya fanana. Sana inawe. Kaya nisapatitana. Tupo watanya minao. Wilaya fanana. Sana inawe. Kaya nisapatitana. Tupo watanya minao. Mafana situao. Supadafu sana inawe. Sisi hapa natika itune. Ila yafu nitete wangu. Mafana situao. Supadafu sana inawe. Sisi hapa natika itune. Ila yafu nitete wangu. Luna Fanate nawe. Antukti Luna. Kita minau. Sachi tukola milu. Amini fanate nawe. Kami tututi Luna. Vive takola. Sisi hapa natika itule. Ila yafu mitete wangu. Mafana situao. Tuponga kunipara inawe. Sisi hapa natika itule. Ila yafu mitete wangu. Afrika fanana mamao. Jambi fanana masi. Mafana situao. Tuponga kunipara inawe. Sisi hapa natika itule. Ila yafu mitete wangu. Mafana situao. Tuponga kunipara inawe. Sisi hapa natika itule. Ila yafu mitete wangu. Sisi hapa natika itule. Ila yafu mitete wangu. Sisi hapa natika itule. Ila yafu mitete wangu. Haleluya. Sotran'Andriamanitra sika ravana malala tao anatin'izany fotoana izany a. Isaorantsika n'Andriamanitra mampino atao anatin'izay fitariana fotoana izay. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra sika. Haleluya. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra sika fa milohan'ny zavatra rehetra andao hivavaka isika. Andao isika hivavaka metraka ty fotoana teo mpiratana an'Andriamanitra rehefa. Dia mangatah ianao amin'Andriamanitra hoe tompo azavelanao hivily lalana ny teny. Ahoaka tena hitsatoka any am-poko. Hiasa eo amin'ny fiainako. Ho fiainana mandrakizay Andriamanitra. Misotranao zay tsosy tamin'ny fotoana. Ary misotranao ny mbola fitohizan'ny fotoana. Fa na dia vao hanomboka fotsiny izao fandaharana izao Jesosy dia efa sika tapaka ny fandaharanay.
nefa kosa ny tananao mahery no indro mitantana sy miahany zany ka mandraky ty ny androany dia mbola mandeha no ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy eo, misaotranao zay satria tena tianay ianao ary tena momba sy mitantana anay ianao Jesosy. Tompo fa io ny tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona azaberanao misy odiso anjara eto androany manokana ny fotoana androany reto olona ireto Jehovah'Andriamanitra na foy ny zavatra rehetra na toky ny andrandra ary ny tena hoe nifikitra taminao Andriamanitra. Miandrandra ny fanatrehanao, miandrandra ny tananao mahery Andriamanitra, miandrandranao Andriamanitra amin'ny fiainanay manontolo aomban'ny tananao mahery Andriamanitra. Kovangio ary nisy atokantrano hoe vangio nisy ambatan'olona azavelanao misy odiso anjara Andriamanitra fa tena mila sy miandrandranao. Mitenena fa voninkianao anao zay. Miandrandranao zay Andriamanitra, miandrandra ny fanatrehanao zay Andriamanitra. Terizo izahay Tompo tario lalana izahay dia fenohy ny fanatrehanao zao fotoana zao. Fenohy ny fanatrehanao fa raha tsy eo ianao Andriamanitra dia ho zava-poana ny zavatra ataona eto androany. Mankasitraka Tompo voninahitra ho anao ny fanatrehana ratsy rehetra tsy mahazo manan-kevitsy manam-pahefana amin'ny anarana ianao Jesosy Tompo sabata. Misaotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Mbô tsika ny toriteny dia ataotsika ilay hira anankiray mahafinaritra be teo averisika ilay hira ny mpanakanto tompovavy Adelinina teo alefantsika alohantsika hialohavany hialohan'ny toriteny ka meno finaritra dao ary tsika rehetrarehetra dia hiditra amin'ny toriteny tsika mimana tsara tsika anaty maka baiboly maka toerana tsara fa hiditra amin'ny toriteny tsika ao aorianan'izany. Mialatsiny vetivety fotsiny azafady
Isaiah for Nanua Pianucha, Katitu Panifi, Murana Timbasitani, Faisa Muano Kantumba Fakawe, Rayo, Tukirakani, Sitapuna. Kanini mahazuna la dembola tsuna ulini valimba vaka matuki fizenexi andawana sayana matini twecham faharikana efafa kanini mahazuna Nademula tsuna ulini valimba vaka matuki fizenexi andawana sayana matini twecham faharikana Isaiah for Nanua Pianucha, Katitu Panifi, Murana Timbasitani, Faisa Muana Kantumba Vakawe, Rayo, Tukirakani, Sitapuna. Kaji Mayelezena Faisi Abana Fuyana Makuri Tanuma Fiari Sayana Bati Sayani Satuna Isha Kaji Mayelezena Faisi Abana Fuyana Makuri Tanuma Fiari Sayana Bati Sayani Satuna Isha Isaiah for Nanua Pianucha, Katitu Panifi, Murana Timbasitani, Faisa Muana Kantumba Vakawe, Rayo, Tukirakani, Sitapuna. Halleluja. Marina zany izy zany niady ve ny ataontsika ampiotra revana niady mihitsy vome anatona antsika an'Andriamanitra tsara be ny iriny mampahery be ny iriny miravantsika rehetrarehetra zay tratrantsika eto androany ny tanàn'Andriamanitra kasika antsika tsirairay avy reo anatin'izao fotoana mamy raha antsika zao hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika tahiny tompo neny Charline Kodaniela asan'ny apôstôly Marijo Tizanay de Madagasikara itody Raonoso Marie Hortensine Tongasoa isika Rodine Marie Lovlitina Tizanay de Madagasikara Angelina Diamant Ida Rose Minal Iroli Anisha Erika Raka Razanaso Sylvie itody Raonoso Tongasoa daholo tsika rehetrarehetra lantony nabotana vao fa vilazana kandapa vololona ny aina vololona ny rina rasoary malala Tongasoa ianao Razanaso Sylvie tozy Jesosy mandrakizay fa be mahita anareo dia maretatra amin'ny farany tapany faharoa izay ilaitsika ihany koa anatin'ny fotoam-bavaka dia mitory teny Soameva Antrakorina Pahetra Savaka Daka Malala Felana Rakoto tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra ilaina ny fiderana mba nahatonga antsika tafiditra tao anatin'ny fideranan'Andriamanitra tafiditra tsara tao napiditra antsika tamin'ny aim-panahy mendrika an'izany fotoam-bavaka amin'ny sabata zany ny ilaina ny fotoam-bavaka ny hira fiderana sy ny fiankofana teo fa tena zava-dehibe koa ny toriteny ka zaho miteny hoe tsara ianao teo fa tsara kekerandrena sorono tonga soa
rehefa miverina dia miverina ety antsika ohatry ny tapaka mihitsy ve miandry kely loatsika tsy maninona miandry zay efa miverina ozy aina mitaditapaka ozy izy Fabiola zay efa miverina ozy izy Nambina efa miverina ozy Mampiona. Halleluja. Manapatonga zany aloha dia aloha za hisotro rano kely aloha izy anao zay sitrapony eo fa za hisotro rano kely. Halleluja. Sotro rano kely aloha zako manam-piverina izy tanteraka. Halleluja. Rehefa tavaverina tanteraka nareo dia alefantsika amin'izay ny ten'Andriamanitra. Izy ny efa tsy nahita teo dia nahita amin'izay izy zao efa miverina. Halleluja. Efa nahita izy zao dia alefantsika amin'izay dia tena tadotapaka tanteraka aloha tadotapaka. Raha sanatria tapaka tanteraka izy ity raha sanatria tapaka tanteraka izy ity raha tapaka tanteraka izy ity dia toa dia anaty zoom isika manohy ny toriteny dia mitohy makany amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia miditra any amin'ny fiderana. Halleluja. Zay raha sanatria tapaka dia anaty zoom isika no miona ny antsika ny toriteny antsika no andray fanasan'ny tompo. Halleluja. Efa azo tohizina izy Marie-Jo raha miandry kely farany tsika satria le j'adore aloha ampiakarina angavinareo azafady le j'adore ampiakariny aty koa efa tapaka ozy izy amo anaty messenger ao ampiakaro azafady tompoko ny j'adore ampiakaro azafady ny j'adore. Halleluja, halleluja. Tahindry Jesosy, alefantsika amin'izay ary ohatry ny vitako tapaverimberina kely daholo ihany nareo dia aza kivo manao commenté foana dia hitan'ny ihany hoe actif tsika eto dia amin'izay izy tsy tapahany zareo mantsy no fanapahana. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra amin'izay ary tsika. Halleluja. Ny ten'Andriamanitra izay jerisika ifampahirizantsika dia amin'ny Korinthianina voalohany ao amin'ny epistily ho an'ny Korinthianina voalohany 5:10 teny disaintsika loatra 7:20. Ny faran'ny afatry Paoly ao amin'ny Korinthianina voalohany 5:10 ka ny 7:20 no vakitsika androany. Halleluja. Vakiko toy izany minaran'i Jesosy manao hoe koa amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa be amin'ny mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Halleluja. Koa amin'izany rahalahy malalako olona tiana no anarina eto afatra ho an'ny olona tiana ho an'ny olona malala ny afatry Paoly eto. Ny olona tiantsika dia mentsika afatra tsara mentsika torohevitra tsara ametrahantsika afatra mahafinaritra sy tsara sy mahasoa. Koa amin'izany raha malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatreo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ny soramandry ny Korinthianina voalohany 5:10 dia ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Miresaka momba ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty i Paoly. Inona kay ny antony? Tsara fantatritsika izany
Inona kay ny antony nanaovan'ny Paoly ny fampianarana mitondra ny lohateny hoe ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Dia satria avana tamin'io fotoana io Paoly dia niazakazaka faingana nandeha nakany Korinto, namonjy ny mpino tao Korinto. Teto izany dia asa maika tanaty pression araka ny torotentsika maly. Nisy zavatra nenjehana sy mivonjovonjena tamin'ity fotoana ity. Ny antony dia izao: nisy fampianaran-diso, nisy mpaminany sandoka nelo lalana ny Paoly tao Korinto na mpianatra fa tsy misy ny fiainana ao aorian'ny fahafatesana. Io mpaminany io dia mpaminany sandoka, mpaminany mivavaka ihany tonga amin'ny anaran'Andriamanitra ihany fa nampianatra ny olona tao Korinto, nitondra fampianarana izay nalaza ary be mpiaino tao Korinto nilaza fa tsy mitsangana amin'ny maty ny olona rehefa maty. Inona moa ny dikan'izany? Inona moa ny fiantraikan'izany teo amin'ny asan'Andriamanitra? Ny olona taitra voalohany dia i Paoly, satria Paoly dia nanao ny ainy tsy ho zavatra, nanangana ny finoana kristianina tao Korinto, nametraka olona tao izy hitondra ny asan'Andriamanitra. Nitaraina ny mpino, manomboka ny emotra ny mpino, nitaraina ny mpitarika, manomboka miverin-dalana ny olona rahalahy. Niazakazaka Paoly ampianatra ny olona hanamafy ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Maninona moa ry havana ny zava-doza, zany hoe mpino resy lahatra ny fampianaran-diso fa tsisy ny fitsanganana amin'ny maty, dia tsotra fotsiny. Raha za manokana zao, inona moa ny ataoko eto raha tsisy ny fitsanganana amin'ny maty ry havana? Aninona etoka izaho? Ary maninona etoka ianao raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty? Fa raha tsy mitsangana amin'ny maty ahako rehefa maty, tena nijery korsa fiarakodia andro any, nandeha nijery fampisehoana isan-karazany andro any, misotrosotro labera sy toka, satria zao impiry any andalo, impiry ho velona, impiry ho velona. Mbola tsy fehiny 50 taona ve dia anaiko antitra? Fa nasiako fety be mihitsy tato tokantranoko, nasiako fety ho an'ny gasy na vazaha namana, dia samy mitondratondra zavatra hosotroana, dia mifandondombera, dia mihirahira n'izao tontolo izao, dia manaonao foana. Raha tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty, raha tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty, inona kay no ampahorintsika teny hitandremantsika ny didin'Andriamanitra? Zava-doza ny natongavany reto mpitory filazantsara fa amin'nanina sandoka nilaza tao Korinto, fa tsisy an'izany mitsangana amin'ny maty zany, fa fiainantsika eto dia vita. Nanomboka ny emotra ny olona, inona moa zany? Raha Timothée ianao eo amin'ny toerana, tsisy ninona ho antenainao zany. Za miteny anao ny antenaintsika ao ambadika izao vivavahan'izao tsy miliara, ny antenaintsika ao ambadika izao vivavahan'izao tsy mifiainantsika hoe tena finaritra sy anana tobila tsara sy anana trano ihany. Ny antenaintsika ato amin'ity ambadika ity fivavahana ity tsy ny hoe anana fiainana milamina sy matory tsara tsisy mpanendaka. Tsy hoe mba hahita asa, tsy hoe mba tsy ho bedin'ny patron, tsy hoe mba ho afaka mitrosa. Reny rehetrarehetra reny dia fahasoavana manaraka ny taina loham-pahasoavana. Fa ny antony vavahantsika, raha mbola tsy fantatrao zany, ny antony hitandremantsika ny didin'Andriamanitra, ny antony hanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ny antony hitiavantsika n'Andriamanitra, ny antony hivavahantsika, ny antony hitandremantsika n'ity andro sabatan'i Jehovah ity, ny antony tsy hanotantsika, ny antony hifehezantsika tena amin'ny fahotana, ny antony tsy handaingatsika, ny antony tsy jangajangatsika, ny antony tsy tenenantsika ratsy, ny antony tsy hanaovantsika filalaovan-dratsy, ny antony tsy hanompontsika samby, dia satria zavatra ray tokana te hitsangana amin'ny maty tsika rehefa tokany fananganana. Te ho velona mandrakizay ary nampanantenaina lanitra vaovao sy tany vaovao, nampanantenaina ilay paradisa soa, nampanantenaina ny fiainana mandrakizay. Ka rehefa niresaka ny zavatra mandrakizay Jehovahandriamanitra dia lasa tsisy dikany amintsika ilay fetopolo sy valopolo iainantsika eto, fa lasa ilay fetopolo sy valopolo hitaintainantsika, hanamboarantsika n'ilay mandrakizay. Mandalo ady tsika, mahatonga antsika amin'ny teny hoe tsy maninona hoe eretako, satria tsika mieritreritra fa mbola misy ny tsara lavitra ao ambadika ao. Mahatonga antsika tsy mahamono tena raha mandalo olana,
raha miala etontsika amin'ny olana io a anytsika na vahana ny olantsika loza mitatao tao Korinto nanomboka nalaza am'izay tsisy an'izany fitsanganana amin'ny maty zany teziny olona dia inona moa zany ny anaovako martyr ho fatoan'i Jesosy azafady ozy ny olona maty a dia ho aiza maty a dia ho aiza hivavaka dia aninona tsy anao mifanao zao tontolo zao dia ahoana vola zany hita daholo zany hita foana zany na mivavaka na tsy mivavaka sakafo zany hita foana zany raha mipetraka aty andafy ianao dia hitanao zany hoe inona ny antony mahatonga ny olona tsy mivavaka zany aty a misy fanampiana foana na tsy manan-kitafiana ianao na tsy manan-kohanina tsy very mandeha zany ianao na mbola tsy manan-trano ary ianao tsy very mandeha zany ianao misy foana ny azo atao aminao na mivavaka ianao zany ary tsy mivavaka daholo ny olona misitraka an'izany ary zany no mahatonga ny olona rehefa tonga aty andafy betsaka ny tsy mivavaka zany tsao reny olona reny dia atahorana tandondomondoza fa takan' reny ny olona ny lalovan'ny mpaminana ny sandoka tao Korinto tamin'izany fotoana zany izay notenenin zareo hoe tsy misy zany fitsanganana amin'ny maty tena tonga Paoly dia niazakazaka hozy Paoly ny andiny voalohany ary aparapatariko anareo raha lany filazantsara izay nitoriko taminareo tsy niraisinareo sady iorenanareo izay amonjenanareo raha tananareo tsara araka an'izay teny notoriko taminareo raha tsy mino foana ianareo ino dikany hoe raha tsy mino foana raha tsy zay tonga dia inononareo zay tonga dia raisinareo tsy mitazona tsara amin'ny anankiray zany hoe misy tonga kely ary mampianatra Paoly wa za fahafatesana zahoko tombony za tena rehefa mivita amin'ny fiazakazahako fotsiny dia efa milamina ny amiko ho any an-danitra tsika tonga ilaina ke tsisy an'izany maka ny an-danitra zany tsisy an'izany vela mandrakizay zany dia mizongozona ny olona mizongozona ny olona rehavinao malala za koa androany anampy izay nitenenin'ny Paoly ilaza aminao manao hoe misy ny fitsanganana amin'ny maty misy ny fitsanganana amin'ny maty ary misy zavatra iomanantsika amin'izany fitsanganantsika izany ny zao tsika no manomana alleloia izao isika no manomana ny fitsanganantsika amin'ny maty ny ataontsika eto androany tsy mandany fotoana ny andanantsika eto androany tsy andro vola miraraka vao an-danitra ny ataontsika eto androany tsy ny ahitantsika vehivavy na lehilahy akavady antsika rapitso ny ataontsika eto androany dia manomana ny fitsanganantsika amin'ny maty hoy Paoly ko amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara io le teneny ary amin'ny andiny voalohany iozy izy ny amonjenareo raha tananareo tsara arak'izay nitoriko taminareo ary tsy nino foana ianareo taizany nambolenantsika taizany nanorenanantsika teo amin'ny Kristy hoy Jesosy efa nanao famonoarana momba ny fanorenana izy nisy olona angera ava nanorina teo ambony tany malemy teo ambony fasika fa nisy nanorina teo ambony vatolampy ny manorina ambony fasika ry avako mora dia mora manorina tsy mila mandavaka lalina be zany ianao na le pilière atsatoka amin'ny tanana dia efa miletika iny dia efa mitazotazo iny dia manokatra tente tsika manokatra trano zozorontsika ny ambony fasika ny mety tsara vetivety dia efa ao anaty alokaloka vetivety dia anaty vakansa androany za dia teny aminao manao hoe mila miorina tsara ianao mila miorina eo ambony vatolampy ianao vao malitsika nitorony momba ny vatolampy Jesosy le vatolampy miorina ao amin'ny Kristy miorina eo amin'ny Kristy miorena tsara ary aza miova fa maninona moa inona moa ny miova ny miova zany dia androany za rapitso tsy za
ny miovy zany a androany mena rapitso mavo, anio fotsy rapitso mainty. Ny miovy zany a androany karekare rapitso boribory, zany ny atao hoe miovy. Ry havana malala, betsaka ny olona hitako teo amin'ny fiainako no miova. Betsaka ny olona hitako teo amin'ny fiainana no miova. Tadidiko mbola kely zay, mbola kely. Angambany ataoko hoe 7 taona, mbola tsy amin'ny 10 taona akory aho. De zay rehefa lahady a, de mivavaka zay eo Amparibe Famonjena. Ny fiangonandrazanay dia ao FJKM Amparibe Famonjena. De ao zay mivavaka de rehefa lahady zay de misy fahasoavana manokana mahafinaritra ny tsy mety adinonay. Rehefa mirava amin'ny fiangonana ny lahady de entan'ny papanay sy mamanay midina any Analakely a, de mividy gâteau de mihinana glasy ao amin'ny Oné. Nisy Oné tamin'izay mbola kely a, misy mpivarotra gâteau papa Emmanuel zay. De misy fahasoavana zay zany tena zavatra mahafinaritra ny rehefa lahady. Alain'ny papanay amin'ny tomobile zay maraina zany samy mihazakazaka mandeha maraina daholo zay rehetrarehetra, mandeha tongotra samy mandeha araka izay fiomanana, mandeha mamonjy sekoly lahady. De mivavaka vita am'izay mirava ny fiangonana de efa miandry papanay makanay amin'ny tomobile. Papanay moa tsy mandeha mivavaka, makanay izy de entiny am'izay. De raha vao midina niny Amparibe Famonjena iny, de raha vao ohatra hoe tsy mivily miakatra makaty Ambodany, zao miakatra ty Ambodany lalana, rehefa tonga eo amin'ny tunnel eo, raha vao manisy clignotant any amin'ny gauche, tadidin'ireo li papa Emmanuel. Raha vao ohatra hoe mivily manisy clignotant any amin'ny gauche papanay, de faly be mihitsy ahidina Analakely. Fa raha vao manao droite mantsy izy to de hiakatra Ambohijatovo de hodiny dikan'izay. Fa raha vao papanay manisy clignotant gauche de efa faly zay, fa mijery da hihinana glasy, hihinana gâteau, alléluia. Fa rehefa eo zay midina Analakely de nahita mpitory-teny. De io mpitory-teny io tena mbola vitsy zany olona mitory-teny zany tamin'izany, mitory-teny Akalamanjana. Io ihany ny olona mbo hitako hoe mitory-teny Akalamanjana. Mitondra gitara izy mety efa nahita n'ity rangahy nareo. Mitondra gitara izy, mitendry gitara, de izy sy mivadiny mamaky mitondra baiboly, de mihira aloha izy mivady. Mihira aloha ry zareo. Jeme Jesu ay afatsy Jesu navoko ny areny tany. De avy am'izay izy mitory-teny. De mafana fo be mihitsy zany raha zany mitory-teny. De tsemboka tadidatra tadidiko, izy tsemboka be mihitsy. Tsemboka be mihitsy izy mitory-teny. De ohatra mampalahelo anaty andro mafana be izy, mitendry gitara izy, mihira izy mivady, tarika fotoana. De avy izy mitory-teny. De izy mitory-teny io tsy haiko intsony na tsemboka na ranomaso. Fa sady tsemboka be izy, ny ohatra misy ranomaso izy de miangavy ny olona hivavaka. Ravana malala ozy izy tadidiko zay. Raha androano ozy izy nitonga Jesosy, aiza ny toeranao? Aiza ho aiza ianao? Tsy fantatro mihitsy ny dikan'izany Jesosy ho avy zany tamin'izany. Fa ny zavatra tadidiko le hafanam-pony le rahalahy. De zay mandeha mividy glasy fa zaho tsy mijery anazy zany aho. De tsy mampalahelo be anazy an'izy, sady tsisy mieno no tsy manala menatra ozy hoe raha zany ohatra menatra, ohatra tsy hoe mamy rery izy mivady rery, de ohatra tsy misy mijery de mitangorongorona kely. De matetika ny olona sahirakirana eo Analakely reny no tena mienoeno mipetrapetraka meno azy. Fa ny olona misy atao lasa fotsiny ny olona na hery fo zany rahalahy zany. De melehibe fa mbola hitako foana izy eo Analakely. Ny toerana fitoriany teny eo akaikin'le rano, le hitanao le rano eo ampitan'ny misy eo ampovoan'ny Analakely mihitsy, eo akaikin'le métro, le toeram-pivoahana le midina de misy ohatran'ny rano zay, misy ohatran'ny rano mivoaka fisasan'ny olona zay fanasan'ny olona vokatra. Eo matetika entre Luce ny Pavillon zany, eo zareo mitory-teny matetika. De zany lehibe ihany, le lehibe, fa io olona io koa teo foana. De tsy haiko tsony izy ny andro iny izy ny eo Analakely, fa mitory-teny eo Analakely izy. Tsy haiko raha izy anatadidy an'izany mpivady zany. De le lehibe, de no nitaterina tsy hitako tsony, sady tsy nitadidiko tsony, ohatrany tsy nahita azy tsony satria fahitako anazy io ny ahitako hoe io izy. Fa rehefa nandeha fotoana tsy hitako tsony izy de adiniko tanteraka.
taty ariana be amin'izay lasa mpanompon'Andriamanitra ahako dia mandeha mitory-teny eny Ankalamanjana ahako dia indray andro ny tsy atao Beoririka ka za ny fahasoavana manokana mba hananako hatramin'izay ny ary efa olona hitako indray mandeha dia tadidiko efa hitako dia mba asa sainako ny asa sainako dia eo amin'ny tenenin'ireo lio mihitsy dia mba zavatra mahafinaritra miezaka mitadidy hoe taiza moa nahitako an'ity olona ity dia nandeha amin'izay ao Beoririka ao amin'ny fivarotana amin'ny sinoa ao dia nahita rangaza mitazona magasin ao izy dia zay vitako ity olona ity dia miezaka mihitsy misy fotoana tsy nijery an'ilay akanjo tokony hovidiko so fa tena teo amin'ilay varavarana ohatrany tsy azoko mihitsy haiko raha tsy tadidiko hoe iza moa taiza moa teneniko anareo zany fa za zay zany mba misy olona zay zao niara-nanao vakansa taminay nisy olona tonga atao hoe vazaha dia miproposé andreny boxana opérateur ireny izy mpiasana SFR dia rehefa tonga tao tranonay zareo dia zao mantsy an'ilay anankiray ianao tamin'ny 2000 tsy tadidiko 2000 zao nanao vakansa tany amin'ny Île de Ré aho ianao taitra izy eo izy dia kakakoa mampinona fahoana koa da nefa tena tadidiko hoe nilalao baolina teo amin'ny plage n'Île de Ré zay lehilahy zay tena tadidiko ka ny azy zany le mémoirako raha olona efa hitako dia teo amin'ilay rangamy zay zany dia efa hitako ity olona ity tena taiza moa ezaka amin'izay tadidiko amin'izay io le rangahy mpitory-teny io le mpitory-teny teny ampovoanina Analakely tena io le rangahy tena hitanazy ahako dia ozay tena io le rangahy lasa tahiny tompo be aloha izy tamin'izy le taloha le mitory-teny mampalahelo na mipôziny ary manana gitara fotsiny izy fa tena nany akanjo anaovany tena mampalahelo dia zao za tsy mitsara ivelany azy tsy fantatro izay fiainana fa ny zavatra tsapako fotsiny dia zao tsy nahita azy tsony amin'ny tory-teny Analakely za tsy mitsara anazy hoe verin-dalana izy tsy mivavaka tsony izy tsy fantatro zany fa ny zavatra fantatro miova izy mety mbola mivavaka be izy tsy fantatro mety efa manana fiangonana mihitsy izy tsy fantatro fa ny toerana nahitako azy teo Analakely mitondra gitara miara-mitory-teny amin'ny vadiny raha mandeha ny fotoana afaka mbola hitako eo ihany izy fa rehefa mividy gitara vaovao ohatra efa ny tsara be ny akanjo ohatra ny akanjo afaka miova ny gitara afaka miova ny feonao afaka miova fa zao ny hafanamponao iova iny sa tsy iova alleloia mba faniriko ty alleloia ary fantatry Jesosy zany mba faniriko ry havana zao fa nateneniko misy fotoana mitarika fotoana ny am-piangonana taloha hoe ny aho ary havana ny faniriko dia ny ahafarako ny antaranako faramandimiko ny zanako ny zafikeloko afarako ireo fa raha ho avy ny fotoana ny ariana mbola tsy tonga Jesosy afaka 70 taona efa ndray 90 taona amin'izany mety mandeha fauteuil roulant za amin'izany dia zao ny mba ataoko afatra manokana anatin'ireo vady aman-janako ireo mihitsy hoe ireo zanako zafikeloko ireo atoseo na tsy mahavita mitondra ny tenako tsony aza atoseo hitory-teny atoseo eo amin'ny fitoerana fitoriako teny atao fotsiny izay atonga anah eo rehefa tonga eo fa namasina teny amiko za tsy te hiova za mbola te hitory-teny foana mbola tsy dia helitsika nanao an'ity fandaran'ity nanomboka ny siny ty fandarantsika tika tamin'ny 2018 inona moa zany 4 taona moa zany eny taona nge zany eny taona amin'ny tamin'ity nge nanaovantsika an'izao fandaran'izao kely zany fa ny faniriko mihoatra lavitra noho izany za tsy te hiova za mbola tena hoe tena mbola afaka miteny fotsiny raha mbola fantatra hoe zavatra teneniko
raha mbola afaka mampahery olona ny feoko ny vavako ny zavatra loko ny vavako amin'ny alalana mpiasan'ny fanamasina za tsy te hiova ary raha ny zavatra manodidina anahy mety ny toe-batako mety ny toe-tenako mety tsy afahako mety ilako olona amin'izany fotoana zao za mbola za mitondra ny tenako eto za mbola za zao mitondra ny tenako eto fa mifaniriko alleloia ndry alleloia sotra tojo mbola hoeta na ambanimbany ny feoko mihony tsara ny olona tsy manino manongila tsofina za tsy te hiova mafantatra olona ravana maromaro teo amin'ny fiainako teo amin'ny anipoko an'Andriamanitra tena nahitan'le olona tamin'izy nafana fobe mihitsy mpitory teny mpitarika fotoana anisan'ny olona nampitomanana voalohany namonjy fotoam-bavaka amin'ny fitariana fotoana zany olona zany niova misy fotoana izy eo andravoangy eo mamo dia miteny ratsy be mihitsy mehezan'ny olona zany ny atao hoe miova ry ao taloha ianao ampitomany olona ianao olona mpanota mitomany mandre anao tarika fotoana eny ambony alitara fa ankehitriny ianao mampitomany olona mivavaka mahita ny toerana nisy anao taloha dia mahita anao amin'izao samy mampitomany ihany zany fa niova taloha ianao mampitomany olona mbola tsy narery ny fahasoavan'Andriamanitra avy eo ianao mampitomany ny olona zay efa nitorianao dia mahita anao manala baraka ny ananan'Andriamanitra zany atao hoe miova zany misy fotoana zay mitory teny eny Analakely tamin'izany mitory teny eny amin'ny mpivarotena zafady any amin'ny zanaky ny alina tsy dia tiako miteny an'izay terma zay misy ranavavy niaraka taminay efa nivavaka niaraka taminay izy dia nitantarany lasany izy hoe za olona maditra be mihitsy izy amony tsy naditra efa nomboka nivavaka izy fa rehefa nandeha nitory teny Analakely teny zay amin'ny alina dia niaraka taminay izy dia nisy niantso izy ka tsy tafidindrisa ka tsy lasa mivavaka dia nifagnome numéro teny niresadresaka teo izy le olona zany hoe le vehivavy ray zany mbola tena mivoakala mihitsy izy efa niantso nivoahany any le miara mitory teny aminay tsy mihinona reo raha teneko tsy tonga nivavaka intsony zany olona zany mbola nitory teniteny zay taty arina mahita olona mitsoka miazaka ny olona miazakazaka mamonjy fitoriteny misy zany maro ny olona mangety tenin'Andriamanitra efa sao dia venareo fa tsisy fa misy olona anankiray mitsoka mandeha mitsoka anay izy ny olona iny le olona efa nivavaka andrano mba tonga antsika raha mbola osa ny ara-panahy aza manandrak'andrana raha mbola osa ny ara-panahy dia alao tsy misaventure amina zavatra ry havana zany ny atao hoe olona miova raha tsy fantatrao miova betsaka ny zavatra mampiova ny olona ary Paoly teto natahotra satria manomboka miova ny fitondrantenan'ny olona atao Korinto vao naharehefa fotsiny hoe tsisy fitsanganana amin'ny maty dia nivada daholo amin'izay ny zavatra rehetra ary zany no mahatonga ny olona anankiray rehefa miverin-dalana ka miverin-dalana tanteraka tsy te hare izay momba an'Andriamanitra intsony satria maninona efa misy miteny azy raha ianao io indray aloha dia tsy voavonjy izany intsony ka raha ianao io tsy voavonjy izany intsony inona ny tsy profitenao amin'ny fiainana inona ny tsy profitenao amin'ny fiainana tena mandeha 100 kilomètre à l'heure taperina ny tableau samy mivery ihany tandondomindoza ny mpino tao Korinto zao ry havana malala androany tonga eto aminao ahitensana mafy fa mila miorina tsara ianao dia aza miova ao avy Jesosy ary rehefa ho avy Jesosy dia zay maty rehetra zay maty tao amin'i Jesosy dia hitsangana zay mbola velona ny andran'i Jesosy dia hiakatra ary Andriamanitra ry havana dia tena manao ny hevitra rehetrarehetra eo ny fampianaran-diso eo nge ry havana efa ela nge ry havana no nitsangana ny fampianaran-diso fa nanomboka tenenina fotsiny le mpiambina hoe teneny hoe nisy nangalatra ny fatiny izay dia efa fampianaran-diso ngeza be hoe fatin'i Jesosy zany tsy nitsangana zany fa nisy nangalatra fotsiny zany hoe maty Jesosy tsy resan'izany ny mpahafatesana
ahoana ny afahantsika mitoko fa atsika andresy fahafatesana raha Jesosy aza maty dia nisy nangala hatramin'ny fatiny. Hatramin'izao tsika mbola mamono an'izany fampianaran-diso zany. Tsy androso, tsy anana etaeta, tsy rehetra ho apotsika zany ho any an-danitra zany raha tsika izao mieritreritra fa tsisy zany lanitra zany. Fa ny ampirehitra indray le afo afanafanany ao apotsika ao dia nitenenako aminao fa tena hitsangana amin'ny matitsika raha maty. Rehefa maty na mbola velona fa tonga Jesosy. Andriamanitra miala nenina sy manao ny hevitra rehetrarehetra mba hitehirizana antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra dia tena niteny amin'ny Ezekiela 3:13 any nanao hoe fa tsy sitrako izy any amin'ny Ezekiela 3:13 lazao aminy hoe raha velona koa aho Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny afatesany ratsy fanahy fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Mialahy amin'ny lalany ratsinareo fa nahoana ny teo faty anareo ny taranak'Israely. Teo faty ny taranak'Israely tsy tehitreritra fiainana mandrakizay fa mamono ny tenany ao amin'ny filan-dratsy rehefa nitenenina fa tsy hitsangana amin'ny maty. Toy izay Andriamanitra tena tsy aza manao an'izany nareo. Hozy Andriamanitra Paoly ndanaingana Paoly fa mitady ho faty antoka, mitady ho very ireo olona ireo, ndanaingana Paoly. Alleluia. Ndanaingana Paoly teneno fa misy ny fiainana mandrakizay. Ary Andriamanitra dia manao ny ezaka rehetra. Betsaka ange ny raraka tao anatin'izany. Tamin'ny andro izany Korintianina zany ngeravana be dia be ny olona raraka. Be dia be ny olona tsy voavonjy ny tenin'ny Paoly. Tsy te hianao ny Paoly tsony. Fa nandray amin'ny Paoly hoe mpandainga fa tsisy zany fandemetsyaina fandrembirebena saimba oaka zany fiainana mandrakizay zany ozy ny olona fizay azy varotana sakabelo. Dia izao no nataon'ny Paoly tsy niady hevitra izy. Fa zay kely mbola teo hitanao ko amin'izany rahala malalako tsy nataony tamin'ny fatezerana sy fahasiahana mihitsy. Mbola zay kely efa teo ohatry ny mahita amin'ny Paoly zany tsika mbola matahotra ndry reto hoe ao fa atao malala mihitsy rahala malalako eo amin'ny hoe zafady tsy marina zany irena tsara dia aza miova aza miova fa tena misy fa marina mba tia tena misy ao fiainana mandrakizay marina mandresy lahatra ny olona amin'io satria mafy zany hoe very ny ondro zany. Misy fanoharana nataon'i Jesosy any amin'ny Luka 4:11 andininy 9. Miala nenina Andriamanitra, tsy sitraka Andriamanitra ny afatesany ratsy fanahy fa nilany amin'ny lalan-dratsy mba ho velona izy. Fa misy fotoana koa Andriamanitra mitady oleo. Dia izao ny zavatra mitranga. Ao amin'ny Luka 4:11 ny amin'ny Galileana sasany izay nivonona sy ny fanoharana ny amin'ny vehivavy tsy mety mamoha. Ndraiky efa dikole ten'Andriamanitra dia toizantsika andaran'i Jesosy Luka 4:11. Ary tamin'izany andro izany dia nisy sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjohan'ny Galileana izay noharoharon'ny Pilato tamin'ny fanatiny ny rahany. Fa Jesosy namarika anao hoe ataonareo fa reny Galileana reny moa mpanota noho ny mihoatra noho ny Galileana rehetra satria nozinjany zavatra izany tsy ho izaho aminareo. Raha tsy bebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy ihany koa. Ireny vao ary reny 7 reny izay nianjaran'ny tilikambo tao Siloama ka maty ataonareo fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izy izay monina ao Jerosalema reny tsy ho izaho aminareo fa raha tsy bebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy ihany koa ianareo rehetra. Ty amin'izay ilay fanoharana andininy 9. Ary no ty fanoharana ity izy nanao hoe nisy olona nanana viavy nambolena teo tamin'ny bolobany. Dia nakio izy ka mitady fo taminy fa tsy nahita. Dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tany bolobo indro efa 3 taona izay ny tonga mitady vota amin'ity aviavy ity fa tsy nahita. Kapao io nahoana iny manimba ny tany. Fa ny mpamboatra namalika nanao taminy hoe tompoko avelao ihany izy eo amin'ity trano ity mandra-piatoko manodidina azy ka asiako zezika angamba mbola moa izy fa raha tsy izany dia ho kapainao ihany. Halleluia. Amen. Zao zany ny zavatra mitranga. Mahavariana fa tany boloboka ity
nefa aviaviny nambolena teo, misy aviaviny nambolena teo. Raha ny tena marina misy ohatrany hoe miompy ahoana zany ohatry misy zaza anankiray maningana ao an-trano zany Tanimboloboko ty vazaha daholo ny atao amin'ity tokantrano ty misy gasy anankiray ohatra vazaha fotsy hoditra daholo zany dia misy anankiray afrikanina tezay ao anatin'io tokantrano ray io to dia miavaka ary miteny daholo hoe fa inona ary ny ataon'io eo inona tokoa ary ny ataon'ny aviavy eo amin'ny Tanimboloboko tsy misy tokony ataony eo any amin'ny fambolena aviavy izy ny tokony maniry dia voaloboka any eo. Fa ny tena marina efa fahasoavana aloha no mahatonga an'io aviavy io maniry eo. Dia tsy inona izany fa ohatran'ny zasy ianao izay tsy tokony ho ato anatin'ny finoana kristianina, tsy tokony hianana an'izany Jehovah ho Andriamanitra zany, tsy tokony hisitraka an'izany hoe fahasoavana sy famondrapo sy fitahiana sy fanambina an'Andriamanitra zany. Rehefa mieritreritra n'io aviavy eo ampovoan'ny Tanimboloboko io dia mieritreritra isenao isika malagasy eo anoloan'ny zanak'Israely manoloana n'Andriamanitra. Inona ary ny ataon'io eo izy ny olona? Hoy izy le patron k'Israely jiosy zay taloha. Ka za misy niantso hoe pasteur atao amin'ny dépôt dia mezina pasteur izy kristianina mihinana dia nambanimbaniny teo moa za. Ary nareo ohatran'ny tsy tokony ho antsika le fivavahana. Ka izao ny olona tamin'ity aviavy ity efa nomena fahasoavana izy mba haniry. Ndika hoe manimba ny tany dia izao ny fikarakarana rehetra azon'ny voaloboka dia azon'ny aviavy. Ny aviavy zany tokony maniry ho azy eny. Fa tonga ny aviavy be dia be misy voany milatsaka dia misy amin'ireny maniry. Dia ny aviavy raha ny tena marina tsy mila fikarakarana avela fa avela maniry eo fotsiny dia miandro vo dia mamoa. Fa ity aviavy ray ity navela naniry tao amin'ny Tanimboloboko izay tany efa karakaraina manoka andalova mpikarakara foana. Misy karazana asa zay atao izy anefa nanao vendange, misy asa karazana asa atao foana amin'ny Tanimboloboko iny mandritra ny taona na dia indray mandeha volana septambra ihany ary zay voatazana ny voaloboka fa mandritra ny taona inona moa le misy asa atao aminazy izy anefa nanao vendange. Misy karazana asa zay atao amin'izy io, misy an'le afatotra amin'ny tariby zay dia misy ohatran'ny etiketezana zay, misy zavatra maro atao eo. Azo antoka fa raha voakarakara ny voaloboka tsy maintsy nisy fikarakarana ho an'ny voany aviavy. Fa zao leo be le tompona Tanimboloboko fa maninona ozy izy no tsy mamoa. Zany misy zavatra atao natao tokony hamoa. Misy zavatra atao natao tena tokony hamoa. Misy ezaka atao natao mba ahafahany io mamoa fa izy tsy nety mamoa. Kapao amin'izay ozy izy. Tsara fantatrao fa tokony hamoantsika ao amin'i Jesosy. Misy olona tsy mety mamoa manaraka fitoam-bavaka foana fa tsisy fivana mihitsy ny fiainam-panahiny. Mihaino toriteny foana fa tsisy fivana mihitsy ny fiainam-panahiny. Misy toriteny zao ny anarany sisany sy tononona fa tena hoe sur mesure ao anatin'ny fony iteneny hoe izy mihitsy ny tenenina amin'io fa tsy mahadona azy zany ary tsy mamperikerika anazy. Tsy ianao anie zany. Ity aviavy ty ohatr' zany kapao amin'izay ozy izy saingy izao. Rehefa vita ny fialanenin'Andriamanitra mbola tsy tapitra akory ny amin'ny aviavy fa mbola eo ny mpikarakara ny aviavy. Iza mpikarakara ny aviavy eo? Tandindoniza le tompona tandindoniza le tompona Tanimboloboko, tandindon'i Jehovah Andriamanitra. Fa rehefa ary ny Tanimboloboko dia ny fanjakan'Andriamanitra ny zanak'Israely tsy maninona. Fa ny aviavy za dia ianao. Ary iza le mpikarakara ny sa? Fa ny mpanamboatra ozy izy namaly ka anao taminy hoe iza le mpanamboatra? Jesosy, hitadidin'i Jesosy io. Fa ny mpanamboatra dia namaly ka anao taminy hoe avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piadoko manodidina ka asiako zezika. Mbola teo zany le mpikarakara miteny alao ialako nenina aloha aza mbola kapainy zany fa aloha ialatsika nenina, ialako nenina. Dia atao inona zany? Meo ray taona ozy izy
meo taona anankiray ana dia efa nisy 3 taona very fotsiny andao ampiana hery taona fa zahanao zay mety ampahomby an'io eny ary izy ny tomponao fa raha tsy zany ozy izy dia ho kapainao ihany le projet ikapa efa eo le projet anakapaina azy efa eo fa fialanenina no ataon'le mpikarakara fantaro ny toerana misy anao androany mahomby mamovy ianao sa tsy mamovy hitanareo mipotra foana ny toetran'Andriamanitra fa na dia efa eo azany zany fahavarim-barianantsika zany dia mbola mahita Andriamanitra miala nenina ary io Andriamanitra io dia miala nenina amin'ny zavatra efa vitsy ataony aloha izay ampiorina navelana naniry eo aloha ny vaviavy dia rasany 3 taona fa tsy hoe 3 volana na 2 volana mandalo fotoam-pamoazany ny 3 tapitra ny 3 hoy izay Andriamanitra etapahano akapaina amin'izay tsy hita ihany izay fiovany mbary havana amin'ny fotoana-pamoazana voalohany dia efa tsy misy vokatra ny aminao fa mijery anao Jehovah ray taonao izy izy Andriamanitra zatra ny miala nenina eo ary Andriamanitra ry havana tena hoe une fois vao ao aminazy fotsiny tsika dia tehiriziny tsika ry havana manao ezaka Andriamanitra ny olona tafiala amin'Andriamanitra ry havana tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ilay olona ary mialohan'ny amorany olona iny misy fialana nenina nataon'Andriamanitra tao Jesosy manisy zezika atao zany ke ry havana adina ny manodidina iny dikan'izany esorina izay zavatra mbola manelingelina antsika mandalo délivrance mandalo fanafahana diovina mihitsy manodidina mba tsisy zavatra nelingelina ny faniritsika asiana zezika inona moa zezika tahiny tompo ianao zezika ngereny omban'Andriamanitra no afaka fanadinana anao tsy mitondra anao any an-danitra ny fanadinana fa zezika mba hamoazanao reny hitanao fitahina andrasanao dia tonga io zezika io dia farafalenenao mivalom-bavaka halleloia misaotra Jesosy tanany afa ny jiroko avy-bela amin'izay dia nitahiny tompo mihitsy zany dia manao voady zany fa zaho nompan'Andriamanitra foana zezika reny tsy ny fitahina no mitondra any an-danitra fa zezika mba hamoazantsika ny famoazana ilay aviavy ny atonga azy hoanina ny voany isy voany mba hoanina tsy le zezika fa le zezika nampitombo nampisy vokatra fotsiny raha manompo an'Andriamanitra tsika tsisy vokany tsy tahin'ny tompo zany mihitsy ianao zay vavaka nagatananao tsisy mivalina ray azy tsisy dikany ahoana ny atonga anao tafajoro amin'Andriamanitra fa asiana zezika ianao za zany mba mangatabavaka reto fa dia misy ohatranao avakelinary voninahitra n'Andriamanitra fa le vavaka nangatahako aminareo iny io tsy miankina mety tsy voatery hiankina amin'ny mpitondram-bavaka io fa ny tena marina asiana zezika mihitsy ianao mba handrosoanao asiana zezika mihitsy ianao mba handrosoanao Andriamanitra ry havana tsy mamela antsika hiemotremotra fotsiny zany Andriamanitra dia efa zatra mikolokolo isa vitsy Andriamanitra jerenareo tsara misy any amin'ny Luka 5:10 ambadika kely ao iny aza mitrango amin'ny Luka 5:10 misy re fanoharana nataon'i Jesosy fanoharana ny amin'ny ondry very sy ny farantsakely ary le zanak'Adara nefa gitsika ny Luka 5:10 Luka 5:10 andiny fahatelo andiny faefatra iza moa ny olona aminareo izay manana ondry 100 ka verina anankiray tsy mandao ny 9:9 ka mandeha mitady ilay very anankiray mandra-pahitany azy ary rehefa hitany dia ataony eo antsorony ka dia faly izy rehefa tonga ao an-trano izy dia mamorony sakaizany sy ny namany ka manao amin'ny avy ara-mifaly amiko efa hitako ilay ondry kely ko very azaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany ny an-danitra ho an'ny mpanota ray izay mibebaka no ny amin'ny olona marina 9:9 izay tsy misy tokony hibebahana fa maninona ny 9:9 ny faliana fa le ray Andriamanitra efa zatra miandrandra ny anankiray ao anatin'ny 9:9 ka raha mbola io ray io koa ny very ajanon'Andriamanitra ny zavatra rehetra lasa izy mitady anao ianao efa mitady veriverin-dalana iny azagaga ianao na mandeha taxi borosy ianao mandeha
taxi be anao na fanenandany eny ohatry misy ira makasika misy tenin'Andriamanitra makasika tampoka zany soratra eny amin'ny tômôbilin'olona indro vita tomboka vatsy ampelantanako ianao dia voatsindrona ny fonao reny ke be da be ny olona mamaky nefa tsy mirarahana zany tsy fantatry ny olona koa hoe tenin'Andriamanitra iny fa ianao ny voakasika ianao masonao nataon'ny tompo tamin'ny satria maninona zataon'Andriamanitra ny hevitra rehetra itadiavana anao mahany toroteny tampoka zany anao tsy any amin'ny fotoana tsy tokony hainao toroteny misy toroteny hainao tampoka zany ohatry ny tonga dia miresaka aminao ohatry ny Andriamanitra tonga dia miresaka aminao Andriamanitra mitady anao hoe ary tsy avelany raha tsy hitany ary nitondra fifalianao anazy ny poahany iny zany tena mbola ngezanao le 9:90 raha tsy zany fe dia loza ny 9:90 rehefa ary le fanorana faroiza moa vehivavy manana farantsakely 10 ka very ny anankiray io farantsakely io sy ny mariana io na volamena na volafotsy na varahana farantsa fotsiny ianao na tsy volamena ianao farantsa ianao zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao tsika ngao mahita an'ireny olona mpanan-karembe manao collection ana ohatra hoe vola kely centime kely mangirangirana atao in'le olona milliardaire centime akalikany ato anaty boaty misy fitaratra mihitsy hoe centime anankiray iny dia ataony haingon-trano nefa centime za zao manana centime firenena anaty tomobily ka lafo any amin'ny boîte à gants feno andreny vola centime kely tsika mandehandeha tsy raha itsika isika vola taratasy sy vola vibe ihany Andriamanitra mihoatra n'izany mpanan-karena zany anazy ny vola fotsy volamena vola fotsy Jehovah fa na dia varahana ary rehefa farantsakeloko ny tsy avelako very zany misy valeur eo anatrehan'Andriamanitra ianao io ary zao very le izy mampirehatra ny jiro izy dia mifafanitrano ary mitady fatratra solovin'Andriamanitra daholo mihitsy zao tontolo zao itadiavana anao fotsiny itadiavana ny olona anankiray efa mivavaka ka miverina satria nahoana satria Jehovah Andriamanitra efa vitsiny anazy tenena tsara ianao niverenako amin'izay vitsy zay ary raha hitany ianao izy dia mamory vehivavy sakaizany sy namany avy izy ka manahy avy ara mifaly amiko fa efa hitako ny farantsakely izay very lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra amin'ny mpanota ray izay mibebaka hitanareo itsika zany a Madagasikara misy fako kely apaka dia manao fety be nen'ity vehivavy ity tena enjana be mihitsy farantsakely ray very hita le izy mba azonareo an-tsaina hoe mivalerana farantsa rehefa hita le farantsa dia namory vehivavy sakaiza sy ny namana izy dia avy miara-mifaly ny Israeliana rehefa mifaly zany ny olona tamin'ny Palestina rehefa mifaly zany tsy hoe mifalifaly ohatratsika fa tonga dia mamonondry amanosy tonga dia manao fety be andro vitsivitsy fety finanankanina zany fety zany ao daholo ny ranom-boaloboka tsaratsara karazana sy ny sisa zany hoe misy fandaniana be nefa n'le fandaniana io no nahitana n'le vola vy kely farantsakely anankiray dia hitanareo zany vo ohatry ny ahoana ny valeran'izany eo tsika le miteny hoe misy valeur sentimentale mantsy izy io indreny tsy amidiko ka le gitara iny hoe na tsy manako an'izay tsy amidiko zany fa misy valeur sentimentale mantsy izy nefa ny olona mitady gitara vidiana satria ianao tsy manako anina na tsy anako an'izay tsy amidiko ny gitara iny ka misy valeur sentimentale be mantsy izy tsy voindray mandeha ianao na hainao an'izany fa ianao io tena misy valeur sentimentale amin'Andriamanitra ary tsy afon'Andriamanitra mihitsy ianao ary rehefa hita ianao tsy haiko hoe avy ny valeran'ilay farantsa no laniana anaovana fety ahitana an'ilay farantsa azonareo ve zany tsy haiko hoe firy arivo eny tsy manapataperana ny valeran'ilay farantsa kely mba very no laniana anaovana fety fa hita ilay farantsa kely tsy haiko ny tomba ambidiny zany za mahita fa misy tomba ambidiny hafahafa ao dia ny tomba ambidiko sy ny tomba ambidinao ianao no miteny hoe za tinge ratsy Jesosy vo izy Jesosy zao ratsy ianao fa tiako ianao
ratsy ianao fa kolokoloko ianao tsy avelako hijanona ratsy eo foana ianao fa misy tombam-bidiny ianao tombam-bidiny Andriamanitra hoe efa zatra mizere zavatra kely ray havana any amin'ny Samuela faharoa Samuela faharoa toko faha 12 Samuela faharoa toko faha 12 andiny faharoa sy fahatelo misy endrika zavatra anankiray ity tantareko anao rehefa nananatra ny Davida Natana no nangalany ny vadiny Oria dia zao nanao fanoharana kely Natana zao hoe fanoharana ilay ndraiky vakitsika Samuela faharoa toko faha 12 andiny voalohany ary Jehova naniraka ny Natana nakao amin'ny Davida ary tonga tao aminy izy dia nanao taminy hoe nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray ndray manan-karena ary ny iray malahelo ilay manan-karena naondry amanoso simbo betsaka fa ilay malahelo kosa tsy nanana ninina fa tsy zanak'ondry vavy kely ray monja izay novidiny ary mikolokolony tsara ka nitombo teo aminy sy ny zanany fa tamin'ny hany kely ndra lehilahy no hinanany ary tamin'ny kapoka no nisotrony sady notrotrony teo atratrana izy ka nataony teo ny zanany vavy dia io moa toy an'io ary nisy vahiny tao amin'ilay manan-karena nefa ny amanosiny tsy mba sy ny omba notsitsiny ka tsy nangalany tao n'andro fa ho an'ilay vahiny tonga tao aminy kosa fa ny an'ilay zanak'ondry vavin'ilay malahelo kosa no nalainy ka dia natao n'andro ho an'ilay olona tonga tao aminy tezitra be Davida na satria tantara mampalahelo be mihitsy zany hoe iny ve mba hananan'ilay olona dia mbola nalaina ihany koa mbola tsiriritiny ihany koa nefa tsy ilay fikolokoloany azy no vidiny aloha tsy azo azy fotsiny io ondry io ny endrikitsika eo an-tanan'i Jesosy ray havana io ny mahazontsika eo an-tanan'i Jesosy ho an'ilay malahelo Jesosy zany ilay malahelo eto Jesosy ke nalahelo teto an-tanany Jesosy ke ilay endrik'ilay malahelo ilay endrik'ilay malahelo eto mety dia fabetsahan'ny ondry amanosy no namaritana ny malahelo sy ny manan-karena ilay manan-karena dia endriky ny devoly mahazo olona nge zao devoly zao ry havana mahazo olona nge zao devoly zao ry havana ary le filazantsara antsika mahazo olona ve zara raha tsy tapitapy misy olona ray vaovao manao fandalina dia mitena misy olona vaovao tsika androany ngamba indray mandesaky ny telo-volana misy olona vaovao eto dia falitsika nefa le olona vaovao iny ary indray mandeha indro dia tsy hita Jesosy nge ry havana ohatry zany nge Jesosy teto an-tany ry havana ketretinareo le teny teo nitory Paoly tao Korinthy dia lasa nandeha tonga mpaminany sandoka namotika ny be dia be ny fampianarana namotika ny fampianarana Paoly tsisy ny fitsanganana may ny mahazontsika dia tahaka ny ondry kely satria zao nisy koa ilay malahelo kosa tsy nanana ninina afa-tsy zanak'ondry vavy kely ray monja izay novidiny 12 lahy no mba nijoro tamin'ny mpianatry Jesosy sisan'izay ny vokisana fotsiny fa reo 12 lahy reo ary mbola anankiray no tonga nanaraka an' Jesosy tonga hatreny amin'ny toerana ny tsarana azy fa io anankiray io ary mbola tsy tapitra kory tsy nareo kory ny akoho dia iny telo nanda azy manifika zany ry havana tsisy raitsina nge zany ry havana dia Jesosy fe hiteny hoe mitana fa tsisy lako eo ntsony nefa reo ary rehefa reo mba teo io ondry kely io izy tsy nanana ninina fa tsy zanak'ondry vavy kely ray monja izay novidiny tamin'ny rany novidiny lafo zasy ianao nge vidiny Jesosy lafo mahatonga antsika sanana dia tsy tanteraka ary mbola io voatahiry eo dia tsy avelan'i Jesosy very tsy avelan'i Jesosy miverin-dalana tsika tsisy nanao marina tsika na dia ray azy fa satria vidina lafo loatra tsika ary vitsy loatra tsika dia ozy Jesosy alao fa karakaraiko ao fa kolokoloko tsara io dia hitombo eto amiko ary ny hany kely ndralena any ny nanany ary tamin'ny kapoka no nisotrony dia nitrotrony teo an-tratrany nataony toy ny zanany vavy ny kely mba nohaniny no meny an'io tamin'ny kapoka no nisotrony io olona miara misotro amin'ny ondry
fa tiany le ondry dia nikapokany ihany no misotrony io fa zay avelona n'io no ataony efa tsotsofina antsika ny ara-panahintsika ravana fa tena miezaka Andriamanitra manao zay avelona ny ara-panahintsika io no nikolokolony teo io no nasiany zezika teo mbola tsy tonga Jesosy zao fanontaniana fa maninona ary Jesosy ny tsy tonga fa maninona ary Jesosy ny tsy tonga nefa efa ela ny tokony ho tonga 3 taona zao raha ny kajikajy ny tokony efa tonga Jesosy tena mitombona ngeravana le hoe amin'ny taona 2 dia tonga ny farandro tena olona nandinika baiboly nge ny teny an'ireny satria tonga eo amin'ny fahafito andro tsika andro fitsarana zao efa mandeha 7 taona lay andro fafito lay efa 7 taona fa maninona ary mbola tsy mety tonga Jesosy dia za teteny aminao mbola misy andrasanao mbola misy andrasanao mety efa eo zany olona zany fa mbola very kely le ondry anankiray ondry efa teo so dia mbola tsy ao tsara ny tena Andriamanitra amin'ny Salamy 1:100 dia milaza mazava zava-dehibe mason'i Jehova mampahafatesan'ny olona masina tsy olana amin'ny Jehova mahita mpanompony anankiray maty rehefa assureny fiainana mandrakizay an'iny olona iny tapahandoro Paoly tsy problème an'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra ho zava-dehibe mifahafatesana mba ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay fa ny olona mbola tsy mety maty ry havana mbola mampatahotra an'Andriamanitra mbola mampatahotra an' Jesosy ny fahafatesan'ny olona anankiray mbola mitsingila ila satria raha tapasaraka eo dia tapasaraka mandrakizay misy fitsanganana amin'ny maty mbola tsy tonga Jesosy so dia mbola mba miandry anana miandry anao izy so dia mbola eo andalam-panasiana zezika amin'ny fiainanao izy mba handrosoanao so mba hainao ny alana nenina so dia mba zany alana nenina mahatonga an' Jesosy mbola tsy mety tonga dia mety hitenitsika hoe zay zavy eo anatrehan'ny olona 7 miliara 7 miliara maherika zao ny olona dia zavy dia zavy eny andrasan'Andriamanitra fa teteny aminao fa ao anatin'ireo 7 miliara ireo everinao fa miandry olona firy Andriamanitra hiditra amin'ny fanjakana lanitra everinao fa manantena olona firy Jehovahandriamanitra ao anatin'ireo 7 miliara mahery ireo fa ny miliara amin'ireo misy tsy mivavaka amin'ny Jehova ny miliara amin'ireo misy manompo sampy ny miliara amin'ireo misy ate fotsiny tsotr'izao tsy mininninina ny miliara amin'ireo mety misy efa mivavaka ihany fa tena tsy mirarazy ho any an-danitra zany ny miliara amin'ireo mety tena olona tena tsy miraraza amin'ny fiainana mandrakizay zany tsy ampy miliara amin'ireo kory ny olona mieritreritra resy lahatra tamin'ny fampianaran'i Paoly tao Korinto fa isy ny fiainana mandrakizay za anisan'izany tenao anisan'izany everinao iandrandra olona firy Jehovahandriamanitra fa tsy zay kely ananany no kolokolony ianao le ondry vavy kely eo atrotrony kolokolony ianao miverin-dalany tsika matetika mangatsitsika matetika tsy manana afa-tsy ireo Jehova ry havana ianao no nefa resy lahatra eo ianao nefa resy lahatra fa misy vavaka tsy mivaly dia miverina kely ianao misy zava-mahavariana dia lasa kely ianao fa mbola tsy kivy Andriamanitra mbola miala nenina amiko sy aminao mandalo ny ady raraka kely indray ianao misy tsy vasa mbola tonga aloha Jesosy raha amin'izao izy raraka izao ny tonga ianao verenge io firy ao anatin'ny miliara mba hananan'Andriamanitra fanantenana ho any amin'izany fiainana mandrakizay misy ny teo andry ny toe-panahiny tsy mbola mety fanaraka amin'izay misy moa tsy halala tsy te halalan'izany kory fa tsy misy zany amaranako azy Korintianina 1 tia antsika Andriamanitra ry havana Korintianina 1 toko 7 angevaka itsika ny 5 ka hatramin'ny 7 ry havana oly tena Andriamanitra vakitsika raha nomboantsika azy hoe miorena tsara aza miova ary maefa be amin'ny asan'ny tompo za dia teny aminao ny fotoana fahana ny fomba fahana mitahiry anao dia fanaovanao asan'Andriamanitra rery-any ny fanaovanao asan'Andriamanitra rery-any no ahafahan'Andriamanitra mitahiry anao
Voatamarena nentina ny ankizy tato amin'ny gropy tsy fenona toriteny no mampandroso anao ara-panahy fa fiainao mitoriteny am'izay. Raha hanomana toriteny ianao, azo antoka fa maka baiboly ianao, azo antoka fa hivavaka, azo antoka fa anokana fotoana kely ho an'Andriamanitra hoe za Jehovah asanao any. Tary lalana tompo, iny anao teneny koa Jehovah. Dia misy fifandraisana amin'Andriamanitra kely hoe fa raha hiany toriteny ianao dia voazatra fotsiny ianao miaina. Mahefa be amin'ny asan'ny tompo. Korintiana voalohany toko 7:15. Ko inona moa Apôlôsy ary inona moa Paoly? Mpanompo ihany izay mahatonga anareo ompino ireo. Dia samy araka ny nomen'ny tompo azy. Zany namboly, Apôlôsy nandena. Fa Andriamanitra no nampitombo. Koa dia tsinotsinona izay mamboly na izay mandena, fa Andriamanitra izay mampitombo noho izy. Ary ray ihany ny mpamboly sy ny mpandena, nefa samy andray ny valim-pitiany avy araka ny fisasarana izy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay ary sahan'Andriamanitra sy trano ravitr'Andriamanitra kosa ianareo. Samy manana ny anjara asa tsika. Samy manana ny ilan'Andriamanitra azy tsika rehetrarehetra ry havana. Fa tamin'ny terinandro itsika ny teny hoe misy ilananao. Tsy Paoly na Apôlôsy ny zava-dehibe, fa izay tokony nataony ireo dia nataony, fa Andriamanitra no mampitombo. Ny zavatra pahaizako anao kosa nefa dia izao. Tsy maintsy mandray valinasa anao ianao. Na namafy ianao na nanondraka, na niasa tany ianao na nanala ny ahidratsy, ry havana, ao amin'ny sahan'Andriamanitra fa ianao miasa, tsy maintsy handray ny valinasa anao ianao. Aza kivy manao asan'Andriamanitra. Na kely aza, na zavatra kely ary ataovy, fa tsy maintsy misy valinasa ho anao. Kely izao vitantsika izao miandrandritsika misy valiny izao asantsika izao. Ho ny ten'Andriamanitra andiny fa 10. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena taka ny fanaon'ny mpitary marika, mahay nanaovako ny fanorenana ary ny hafa mandrafitra eo amboniny. Nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo ambony. Paoly zany nanao fototra Paoly. Ary Paoly dia nanao fototra tsara be mihitsy amin'ny ara-panahy. Ny Paoly nampiasa mpitamarika mihitsy izy. Nampiasany matematika sy ny rehetrarehetra mihitsy. Ampiasany mihitsy ny géométrie sy ny tsy fantatro avy, nanao ny fototra izy. Amin'izay ozy izy Paoly izay olona rehetra andrafitra eo oka izy hitandrina. Ny fototra mety fantandremo ny zavatra izay ahorinao eo ambony. Fa tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Raha misy mandrafitra volamena, na volafotsy, na vato tsara, na hazo, na bozaka, na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro no ampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia ho zahan-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Le fototra efa eo, Kristy ny fototra. Inona amin'izay ny ahorintsika eo ambonin'ny Kristy? Afaka manorina volamena tsika, afaka manorina volafotsy, afaka manorina hazo, afaka manorina vato, afaka manorina mololo. Inona ny ahorinao? Ny fototra io efa tsara. Fa mitady dio dia izao. Ho amin'ny fizahan-toetra amin'ny asa ahorinao io. Ny fizahan-toetra dia afo. Zavatra tsotra ihany no mijanona eo anoloan'ny afo dia ny volamena sy ny volafotsy. Tsika hanao zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Satria izao, raha maharitra ny asan'ny olona 20, raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia handray valim-pity izy. Fa raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona dia ho faty antoka izy, fa ny tenany kosa dia vonjely, nefa toy ny avy amin'ny afo ihany izy. Ry havana. Ty filazantsara toriny ny fantarina andramoka izao ty, ny fototra izy ty dia le nahorin'ny Paoly. Aleluia. Fa anjarantsika amin'izay manao zavatra eo amboniny, andaontsika hanao volamena sy volafotsy eo amboniny. Ho avy ny fizahan-toetra, ho avy ny afo. Na kisangisangy sy kitotono zavatra ataontsika eo, mololo na hazo, mandalo ny afo dia lavenina. Tsisy ninona hita, tsisy valim-pity ho raisitsika amin'izany. Ho anareo rehetra izay manao asan'Andriamanitra, na tsy matory na ampadrinao mieritreritra inona ny anatsarako ny asan'Andriamanitra. Inona ny zavatra ataoko Jehovah? Za te hanao asanao Jehovah, satria izao za te hijoro. Ry havana, miorena tsara. Aza miova dia mahefa be amin'ny asan'ny tompo. Fa fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ny fanaovantsika asan'Andriamanitra, ny fanaovantsika be amin'ny asan'ny tompo
dia ireo no mitahiry atsika mba tonga atsika iorona tsara, mba tonga atsika tsy miova. Raha miova tsika dia tsy sitraky ny fanahiny. Raha miova tsika dia tena sarotra ny toerana misy atsika ravana malala. Teny aminao androany hoe aza miova ravana, andao tsika tena anamafy saina, andao anamafy ny lohantsika, andao tsy anaiky iova. Na miova zao tontolo zao, ianao aza manaiky iova. Ataon'Andriamanitra ny hevitra rehetrarehetra, tsy maninona mbola haka heri-taona indray hikarakarana. Fa teantoka ho an'ny mpaboloka ravana zany hoe avy ray andaniana heri-taona sy zezika, dépense ke zany fotoana lany, ny vola mandeha, ny zezika mandeha, fa tsy maninona zany. Tsy maninona zany. Ny zava-dehibe dia zao. Ny zava-dehibe dia zao. Namovy le avy. Miorena tsara, aza miova, na firy taona tsika na firy taona, tojo efa nanome toko fa atosiko tojo eto ahako, halleluia, atosiko tojo amin'ny fauteuil roulant za, fa za manana faniriana, tsy haiko ianao, mba tsy hiova ihany koa. Raha miova tsika dia tsy voafonjy, fa ny fiainana mandrakizay tena misy. Tazomo zao hafanamponao zao. Tehirizo zao hafanamponao zao. Mety mehezan'ny olona ianao na rehetra dia efa tena tsy maninona zany. Ny olona nge tsy mino fiainana mandrakizay, tsika mino. Nahoana moa ny olona tsy mehy atsika, aza mba kivy sy malaelo amin'izany ravana raha mehezan'ny olona no ny fivavahana. Oka ianao masina masina, oka ianao aminao ny an-danitra isika. Dia tompontsika rehetrarehetra taloha fandarana, tazo tapaka ny fandarana fa hivavaka abetrahantsika. Sotranao zay Jesosy malala, dia raha tsy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao zay Andriamanitra, fa tsara ianao Andriamanitra. Tsara ianao Andriamanitra dia notahinao ny fiainanay Andriamanitra. Nomenao teny zay androany. Nanambaranay indray ianao androany Andriamanitra ary nanome nampaheranay ianao androany. Nilaza taminay tokony haharitra izay, tokony orona tsara izay, tokony hahery izay, tokony hahefa be amin'ny asan'Andriamanitra. Zay Jehovah Andriamanitra tena manolo teny zay ho isan'ny olona vitsy. Tena hanolo teny zay tsy hanala barakanao Andriamanitra. Tena hanome voninahitra anao Andriamanitra. Iantso ny anaranao Tompo. Terizo zay Jehovah. Anao foana zay sitraky ny fonao. Indraindray mafy fa ny mahatonga ny tsokivy fantatray fa ianao Andriamanitra manao ny hevitra rehetra ianao Andriamanitra. Manao ny hevitra rehetra ianao Tompo mba hitehirizana anay tsirairay avy. Androany Jehovah Andriamanitra tary lalana izay. Aza velanao miembotra, aza velanao kivy. Androany ty toloteny ty taka ny Paoly nandalo tao Korinto ry havana malala. Iverina ampiorina anao indray. Velomo ny fanantenanao, velomo ny hafanamponao. Fa misy fiainana ao ambadika izao fiainantsika izao. Tena misy fiainana mandrakizay ao ambadika izao fiainantsika izao. Aza kivy, mandroso foana amin'ny asan'Andriamanitra. Tany mafy izay anananao, mba tsy sakany satom-poninahitra. Sotra Jehovah Andriamanitra. Dia raha aza sotra ny eo anao, hatramin'ny taloha indrindra dia mandrakizay. Dia izao sady dia mitondra mbavaka ilay hoe Jehovah, io herinandronay io, herinandro vaovao io Jehovah Andriamanitra, mehoery hatramin'izay. Ampitoerao ty anatinay ny teninao, dia azakazaka indray zay amin'ny enemana io. Io enemana vaovao io azakazaka indray zay hanao ny asanao, mba tonga ilay ho tafiorinao aminao. Efa kaiky ny fiavinao Jesosy any. Aza velanao misy taveleto zay reto, nateray aminay aza. Aza velanao misy tsy amory reto vaviavy reto. Sotra Andriamanitra. Halleluia. Amen.
maefapea mimiasanitu Fona chakuri figueijo maina amini tubu na dia mi cima de casa fone jani na dia mi cima da casa fone jani na dia mi cima de sua Tufonati akurizani Fatima fama chica Fatufona chakuri Ifigelejo laina Awamini tubu Nadia mi cima neve casa Fufoni jali Nadia mi cima da casa Fufoni jali Nadia mi cima le suaza Fufona ti akurizali Such a funny night, desire made it to when desire had it time and I desire, and any final tuna had it just in my cookie, and any final tuna had it time and I desire. Nini fano kuna mitubu Fikani balikani Shachukuni naita Shaumele tubu Nini shana naita Nini fano kuna Naita shima tuki Nini fano kuna Chama jabizana, ameni famu kuna mitoto. Saranira, nurela chara, saranira, nurela chara. My cabe, I'm in your shiny
fanomezana fitenenana ny pasteur ivavaka isika. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra no ny fitahinao ka nariny teninao androany. Mankasitraka betsaka tompo satria betsaka ihany koa ny te eno nefa ianao no mifidy anay mba handrianao ny afatrao, ny anatrao tompo indrindra fa ny anaty-polo dia fantatray Jesosy fa ianao nefa matoetra zany ao anatinay tompo mba tena iorona tsara izay Jesosy tsy iovy amin'izao famponanao izao satria fantatray Jesosy malala fa ny antony havelomanay Jesosy dia tena ny hoe anomananay ny fiainana any an-danitra any dia aoka tena tehirizinao mafy izay Jesosy, aoka tena ho amboarinao izay satria fantatray fa sabidy aminao izay tompo malalo. Isorana ianao Jesosy ary aoka Jesosy tena hiazona hatrany ianao izay, tena izay rehetra mandray izao tena tenao izao any an-tompo dia tena ho tafalatsaka ao anatinay ny etaeta-po Jesosy fa tena hifitotra mafy aminao izay, hiara-miafy aminao izay Jesosy mba tena hiara-boninahitra aminao ary izany tetafinay araka ny teninao satria fantatray Jesosy fa izay rehetra mifikotra hatramin'ny farany no vonjena ho ny teninao, izay maritra hatramin'ny farany no vonjena ho ny teninao. Misaotra betsaka ihany koa izay Jesosy satria fantatray fa dia tianao eo amin'ny fiainan'olona tsirairay indrindra fa izao mandray ny teninao izao Jesosy dia tsy handalo eo amin'ny fonay, eo amin'ny sotrofonay, tsy handalo eo am-ponay fotsiny ihany ny teninao fa mba amboazanay Jesosy mendrika ny fibebahany eo anaty ianao. Niza Jesosy eo any isam-batan'olona, isa-tokantrano any dia aoka tena ombany herinao ny teninao Jesosy amakivaky ny amponay rehetrarehetra, any amin'ny sainay rehetrarehetra any Jesosy eo hiamoazanay mendrika amin'ny fibebahanao satria fantatray Jesosy fa izany sisa ny antony tsy ahatongavanao ny amin'irao lanitra dia niverenina anay eo anaty ianao tompo sabidy aminao izay sitrako tompo ny haverezany ny hafatesany ratsy fanahy fa mba ny alany amin'ny alihany mba ho velona izy dia misaotra anao ry Andriamanitra tsara fa mihevitra anay isan'andro ianao amin'ny alalan'izao teninao izao dia mijery ary mametraka izany teninao any am-pony tsirairay avy izany ianao Jesosy mba tena ampahery ny tsirairay avy mangataka aminao izay Jesosy tehirizo izay Jesosy aminao mandra-piavina ho eny amin'irao lanitra dia mankasitraka indrindra tompo amin'ny anaranao ririavina zonay manao izany vavaka izany Jesosy Alleluia, amen. Halleluja dia mankasitraka indrindra pastera nanome fitenenana fa Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia mbola hiara-hivavaka arentsika. Ry Jehovah-Andriamanitra raina izay tsara indrindra mbola faly misaotra satria midera manome voninahitra ny anaranao izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Misaotra anao izay Jehovah-Andriamanitra tamin'ity sabata masina ity fa tena nandraisanay hery, nandraisanay hain-tanàna tamin'ny lalan'ny teninao indrindra fa teny nampitondra anao mpanomponao tamin'ity andro anan'io izao fa tena hoe nampahery anay dia misaotra betsaka Jesosy tamin'ny tenjy nampitondra mpanomponao ary amin'ity andro anan'io ity Jesosy malala tena hoe vono izay iorona tsara tsy io ary vono izay tena hoe efa be amin'ny asanao satria tsy fola tsy akory ny fikelezanay aina ao aminao Jesosy vono mandrakariva izay Jehovah-Andriamanitra natanteraka ny asanao, natanteraka ny sitraponao na inona Jesosy ny zavatra hitsanga sy eo amin'ny fiainanay dia Jesosy malala tena hoe vonona foana izay Jesosy malala vonona izay ankatosy anao ny sitraponao Jesosy malala fa dia misaotra tompo malala ny antony tsy hanaovanay ratsy, ny antony tsy hampitana eo anaty anao, ny antony tsy hijangajanganay, ny antony tsy hanompoanay sampy Jesosy satria tsotra ihany Jesosy malala fa tena hoe mba hitsangana maty zay Jehovah-Andriamanitra satria mba fahafatesana dia ny fitsanganana maty Jesosy malala dia hita tany vaovao sy Jerosalema vaovao dia fa nampihomanao anay Jesosy malala dia fanomanao anay Jesosy malala tena vonona izay Jehovah-Andriamanitra anao ny asanao itombo be anao ny asanao Jehovah-Andriamanitra satria ao aminao rery ihany no antony fivelomanay, ao aminao rery ihany tompo malala ny antokisinay isaoranay anao izany Jehovah-Andriamanitra mba tsy nisany abigaby izay tsy namoa satria ianao ilay manome zezika ilay isan'andro indrindra fa izao teninao izao Jesosy malala tena hoe fa zezika ho anay mba hahatonga anay hamoa, mba hahatonga anay hitonga ao aminao ka dia misaotra tompo malala izao teninao izao Jesosy malala dia tsy handanindalo fotsiny ao am-ponay fa tena hoe tombo betsaka ao am-ponay Jesosy malala mba hahatonga anay hamoa avy zato eny Jesosy ka dia misaotra tompo malala izay miny fa tsy nandanindalo fotsiny izao teny izao satria mbola miala neniny ianao Jesosy malala aminay betsaka zavatra izay ataonay maheno teninao izay Jehovah-Andriamanitra betsaka tena hoe misavo-drivotra foana
tsy mandreha amin'ny teninao fandoany Jesosy malala atao ianao mbola tsy tonga eny amin'ny raha olona andra Jesosy malala dia mbola miala-nenina aminay ianao ka dia misaotra tompo malala fitiavanao anay misaotra tompo malala fa mbola tombony lehibe ho anay zao fahavelomanay izao dia isaoranay mandrakariva ny anaranao Jesosy malala fantatra tsara fa efitra itoram-piadanana fa tsy loza ny efitra izay idiranao anay ka dia misaotra tompo malala ho anao rery ihany eny dera saotra ary voninahitra maly anio ary mandrakizay haleloia amen. Haleloia, mankasitraka indrindra n'izy mirahavavy izy mianaka tao anatin'izay vavaka izay nirahana tamin'izy ireo izay atao ny antoroteny. Misaotra anareo ihany koa tonga nahatra ireo tamin'ny farany niaraka taminay teto. Tapitra ny fandarantsika mbola ito moa ny fotoana anatin'ny Zoom satria mbola ndray fanasan'ny tompontsika rehefa avy eo dia mbola misy ihany koa ny programme anankiray ankoatra ny fiderana kelikely ihany zany fotoana zany ka andaontsika marana ny fotoana tsika androany ataontsika tira mahafinaritra be tira mihetsiketsika kely vola ataontsika voaingana izy ity foatra mbola atao boky foana atao mavaka foana hoe hitako ny lala tsara ka izorako dia andaontsika ifaly hoe tena nahita an'izany lalana zany dia andao tsy alantsika tsony zany io ny iranaovantsika velomanareo raha mbola sika amin'irao lanitra Jesosy dia eo anentsika amin'ny latsinainy amin'ny siviralina anatin'ny fandarana manoloka anareo mamy daholo raha lasy anabavy malala mionena tsara dia aza miova hitanao ny lala tsara dia aza ilana tsony mandrakizay mandrakizay tahiny tompontsika rehetrarehetra mahireza misaotra anareo netra fanaki radio.radio1 na izay maharesy.org ahafahanareo mijery ny fandarantsika samy tahiny tompo daholo amen. Laso aloha ohatry ny raha latojo ireny no mena fafapoty nagataka zay izy raha latojo tamin'ny maraina dia tsy narefa beso maro dia ohatry n'ilay izy ireny lasa na dia ho azy teto fa tsy izay ny ira tokony ataontsika fa ilay hoe hitako ny lala tsara rehefa mangataka ira latojo amin'ny herinandro fangatahana ira aorianan'ny sabato anaty Zoom dia alefy izay haleloia fa tsy izay aloha fa tena efa nanao an'izay tsika maly fa ity ilay ira ataontsika haleloia anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra dia hisaraka hifanao veloma isika rehetrarehetra ao anatin'izay haleloia tahiny Jesosy ary tsika mianakavy tiany ira hifanaovantsika veloma eto androany dia hiara hifalytsika hiara hiterana Andriamanitra tsika mino fa mandihy tsara mihitsy ny lanabavintsika Roseminao izy no mitondrantsika mitondra ny titity eto amintsika dia mino fa makafy koa izy ao miteran'Andriamanitra hitanao zao ny lala tsara dia andao mandehanantsika haleloia tsy avelantsika tsony fa mba hita haleloia ndao ary lasarytsika tahiny tompo dia kopatanina ho antsika mianakavy mahereza daholo.
Yeah.